Savorovorom-pitiavana. Nosoratany Randria Mampiavana Jean Denis. Olalovina Vantsoa. Eo ny Miajanirina. Anjariliva. Ary Faranandrasana. Miaraka amin'ny Faly. Rakoto. Ary Sinaizy. Tovorazana mamonjy no nandray feo. Anjariliva no nanatotosa. Mbola lavitra anganaka misy izany toerana iasanao izany a? Ohatray, fangahy fa reraka sady niny. Somary efa reradraraka ihany tokoa aloha ahy. Efa olona maro dia maro ingeno nandehanantsika tamin'ity taxi borosy ity. Aizako, efa ho maly arivo sika ny nainga tany an-drenivohitra. Nefa efa ho maraina ihany ty ny andro, mbola mandeha foana. Somary miaritra kely aloha neny fa mbola misy eo amin'ny ora 5 mahery kely eo vao tonga antsika. Dray anaka. Ay ve tena lavitra dia lavitra mihitsy toerana iasanao ty. Tena lavitra tokoa raha toliara ary neny. 10 kilometatra mahery izy raha miala eo amin'ny renivohitra misy antsika. Ka tsy ho very aty ve ianao raha izany? Ohatray, fa ho very ahoana akory neny. Ka onjonjonao samy rery no miaina aty tany lavitra tiako. Raha sanatria raha rery aty ianao dia iza mbo hikarakaranao? Aza mandefa fisainana lavitra ny amin'izany ianao ry neny. Sady zarery araka ny voalazany neny koa neny aty fa maro ireo mpiara-miasa miaraka amiko ao. Eny, miaraka mifanerasera amin'ny asa izay ataonareo any amin'ny toeram-piasana. Izay sanareo fotsiny ny mpiara-miasa aminao ry Jaune. Fa raha misy manjoanao any amin'ny tokantrano kely misy anao any dia hitan'izy ireo ve ianao? Efa miteny anao ao ary neny fa aza mandefa fisainana lalina ny amin'izany. Sady zarery koa nge ny mpiara-miasa mipetradery amin'ny tany lavitra toy izao. Oay, fa maninona izany fiara-mitonga antsika izany ry Jaune? Oay, eny tokoa. Fa maninona izany ry ampamily? Oay, tandremo sofera! Vonjeo! Ory neny a. Tia aho anaka. Hay, maty a. Kay, tena mbola teriny sezety ny loako e. Ka eo ary esorina aloha e. Ao, zay. Tsy maninona ve nefa ianao aloha e. Tsy nisy naratra natapaka. Tsy maninona ary Jaune. Loza fa le raha matoto eo akaviako teto ny maty. Mba fen'ny olona mivoaka ny fiara iny. Loza zany. Misaotra an'Andriamanitra aloha ry neny rehefa tsy naninona ianao. Tsy tony mialato aloha ry Jaune fa tsy afaka mihitsika. Eo ary eo. Kay, marary ny lamosiko. Kay. Nisy voatona ihany izany ny lamosinao ry neny raha reno hoe misy marary. Eny tokoa ngamba ry Jaune. Oay, misy olona mitaraina mila vonjy sy ampiny zareo koa ny aorina izany ry neny. Angamba teriny seza ao koa ny sary vehivavy izy zany. Mandeha ihany aloha ianao vonjeo fa efa afa mialata ahy e. Ka ato anatin'ity fiara ity koa nery ny maizina be. Moa ny olona koa moa fanjevy mamonjy ny namany izay miara mipetraka amin'ny fotsiny ka. Le brika any aminao rehetra amonjena izao olona izao ry Jaune. Ary malaky ianao fa mahampalahelo izao fijijidrony izao ka. Eny tokoa. Aleo aloha arehatra ity brika ity jerevako n'izay ora matongo taloha vonjy amiko izao ka. Ohatray rery lanitra. Tena misy maty koa ty alohanay sy neny ty. Rangaha lehibe iray. Le ray latabatra taminay tamin'ny sakafo tany Lomandroso ty. Tena izy mihitsy ty. Niteny taminay izy tamin'izay fa hoe andeha hitsidika anjana ny vavy any Ambovombe androny. Tena zava-doza tsy misy taktika. Dia atao hoana re ty zany. Onjonjony rery tsy misy pia. Aleo aloha vonjena le raha matoa atsy fa aloha vonjena mihitsy aloha.
Ka efa nanao ianao zay ry tovovavy? Efa tsy maninona tsony atompoko fa misotra betsaka anao ny sitona. Raha tsy nampianao angamba dia tsy afaka atao ambany seza tao mihitsy. Tsy misy fisaorana ry zany. Ny zava-dehibe aloha dia nirendoza toana sy ireo izay isan'ny velona kokoa ianao tamin'ny loza natsaravina iny. Lalina anarako tompoko. Faly mahafantatra anao ary Lalia. Ny anarako ndraiky kosa John. Faly mahafantatra anao koa ary John. Ary mbola mamerina ny fisaorana anao ihany. Fa zao aloha avela kilety vetivety aloha anao ary Lalia fa akandreniko ivoko anaty fiara ao aloha. Mbola anaty fiara ao mantsy ny riniko. Ndao rehefa tsy maninona fa ahoana raha tsy mahadiso? Ahoana izay tompoko? Ianao rery ve nandeha tato amin'ity taxi borosy nandehanantsika ity sa nisy namana niaraka taminao koa? Tsy nisy ka. Zarery ihany. Ka raha izany andraso kely vetivety aloha ry akandreniko dia hiara-miala hafa ito ivelan'ny fiara atao tsisy ndalana eto tsika amindrona aloha sy anazavantsika mandrapazava ny andro. Ndao re tompoko. Sotranao Andriamanitra fa narovanao teo mba vahoana ny fahafatesana. Oe, aiza ny sakosiko? Ny vola, ny atota taratasy ilaiko, ny karapanondroko ary ny kamera sy ny findaiko any anaty sakosy any daholo. Aleo mihitsy loha jereko ainganao anaty fiara fa sao dia isy anararoatra. Izy ny reniko ry tovovavy izay nyerendoza ary tsy nisy naratra izay mianaka. Izy kosa ary neny le tovovavy ny antsy fontsy tsy nisy mpamonjy ny sotoniko tao ambany seza toanao. Lalino anarany. Dia faly mahafantatra anao anaka ary miarabanao tsy maty fo amanaina. Za koa tompoko faly mahafantatra anao ary miarabanao koa tsy maty fo amanaina. Dia aleo ary tsika mba hamely lafiko tay aloha mba hamindrona fa tena mamifiry be mihitsy izany alina izany. Sady mbola ho ela koa voaraina ny andro. Fa mifiry tokoa zao ry John. Mbola vo amin'ny 3 maraina zao ry neny. Ve mbola alina tokoa aiza tokoa zany zao no misy antsika izao toerana nkodaoda sy ngazangazana tsy mba misy ninninina tazanako. 17 kilometatra tsiditra ny lakaka moa misy antsika ry neny. Ary marina tokoa aloha ny teninao fa kodaolo ty toerana ity satria fonenana ny jolapandroba sy malasom-pangalatromby. Ilakaka mantsy dia toerana fitrandrahana arinakibon'ny tany toy ny volamena sy ny safira ary ifantofa ny vazaha maro-panambola koa. Anka dia ala ny jola sy ny malaso. Koa tsy atahorana isy anafika ve sika raha izany? Ka efa ny telefonina zandary nge ny tompona andraiky tsy tia fiaritiriny eny. Ary tsy ho ela tsony dia ho tonga eto izy ireo. Fa hono tompoko raha tsy madiso? Eny anaka. Fa vahiny samba vao aty Toliary nganareo mianaka sa? Eny tokoa anaka. Sambany tokoa izay izao vao any amin'izany Toliary izany ko. Tsy izany mantsy fa andeha asa aty ty zanako lahy ty andeha mba hanatitra sy jery ny fineneny aty io ary mba manararoatra mijery tanànako. Ary ianao nga efa ponina aty sa vahiny toana ihany koa ka? Sady tsy ponina aty ihany tsy vahiny ihany koa. Mpanao gazety mantsy masako ary efa matetika no mivezivezy amin'ity toerana ity ka andeha hanao reportage an'le sampo lehibe ny tafian'jiolahy Tatsambo somalianina manamorona sisin-dranomasina atsimo iny no mission aleako aty. Ve hitako eo misy kamera lehibe sy ordinatera vitsivitsy ny etanao. Fa ahoana raha tsy mahadiso? Eny tompoko. Mpanao gazety amin'ny televiziona mpanjakana sa tsy miankina ianao? Mpanao gazety tsy miankina reo andrenivohitra ka. Dia efa isan'ny vaovao iray hoentinao aparitaka hoen'ny olona sy hitany izany anak'izao lozam-piarakodia-nanjoantsika izao ko. Izany tokoa. Raha vao mahazo aina kely eto aho izao dia efa nao ny asako avy hatrany. Anontany isan'ny maty sy ny naratra ary akasary ny toerana nisehon'ny loza. Angamba anaka tena mahary mihitsy ny olona maty tato. Jereo fa ireo itomaniny ny fianakaviana ireo izao mety maty avokoa. Ka 7 ane hono ny maty. Ary olona 2 amin'ireo maty ireo tsy mba nisy nanaraka na fantatra. 20 kosa naratra mafy. Ireo miaritra ny hirifiriny ratra miandro mpitsabo ireo. Andao aloha hijery ireo olona maratra ireo tsika ry John. Misy fanafody kely ihany mantsy aty anaty sakosiko aty. Ka sao dia mba misy azontsika nampiana azy ireo ihany mandra-pahatonga an'izay fiara hitondra azy ireo hamonjy ny toeram-pitsaboana. Andao tokoa ary. Avelanay eo aloha anao neny fa andeha araka amin'ity tovovavy ity aloha. Tao ary anako. Zaho koa aloha amindry eto fa mangatsika ko.
soma tsara ihany tsika ary ny sy lalia. Eno a, eny tokoa anaka. Tolo soma tsara tokoa ary ny ren-doza. Dia aiza tokoa moa zany ianao nivantana ary lalia? Sa efa nisy fianakaviany ny vantanana tiana hoe namana? Eny amin'ny hotely manamorona an-dranomasina anaovako fanadihadiana ny mivantana ka tsy mananavana na namana tia Toliara. Ay ve? Ary nareo mianaka aiza mivantana? Anatona ny hopitaly lehibe Toliara aloha izay dia ny lehibe eo amin'ny hopitaly no anorony toerana iasako sy anaterany ahy. Fa mbola tsy hitanao nga ny hopitaly lehibe ny Toliara? Mbola tsy hitako mihitsy ry lalia. Sambany eny avy taty. Mbola tsy fantatra koa izany toerana ametrahana. Mbola tena vahiny aho ary lalia. Zava-baovao amiko daholo sy hitany masoko eto Toliara. Izany tokoa re anako. Sady vao nahavita amin'ny fianarana ompitsaba nge io zanako lahy io e. Dia tonga dia aty an-tany lavitra amin'ny sisin-tanin'i Madagasikara aty no nametrahany fanjakana azy. Ay vare. Izany ihany ny fanompoana ny firenena sy ny tanindrazana ry tompoko. Azafady ry lalia. Mba meo akay ny numéro-ny telefonanao mba ahafahako miresaka mivantana aminao. Ary ny faharoa manarakarak'izay dia ny hoe aiza marina moa zany ianao ty ny tena mipetraka. Ary ny fahatelo farany dia efa hoe mana-tokantrano ve no sa mbola mpitovo? Miala tsiny anefa aloha raha mametraka an'ireo fanontanian'ireo aminao ary tsy voatery hoe amin'ny valiny rehetra amiko anefa ianao raha toa ka misy antony manokana tsy ahafahanao mamaly azy. Meloany amaliko ny fanontanianao ry John. Moa ve misy antony manokana tianao fantarina ny momba? Misy dia misy ry lalia. Maniry mba hifampiresaka sy fampitafatafanao amin'ny telefona. Ary tsoroka aminao fa vao nahita anao dia ohatran'ny nisy hery hafa zany ny sitona tia hanakaiky anao zany. Tsy haiko hoe ahoana. Satria lehilahy ianao ry John. Dia ahoana? Lehilahy toy ny lehilahy rehetra. Raha vao andalova ny salova-tavam-behivavy dia taitra sy manana fihetseham-po. Tsy haiko rery lalia. Tsy maninona fa hovaliko ny fanontanianao e. Ary omeko fahafapo tanteraka ianao. Misaotra anao meloa. Raha ny laharany findaiko ahafahanao fampiresaka amiko ny tianao ho fantatra dia indro ny karta misy numéro-ko atolotra anao. Azonao hitsoina foana iny na amin'ny alina na amin'ny atoandro na amin'izay fotoana rehetra raha tsy hoe any amin'ny toerana tsy misy réseau nga. Misaotra anao aloha e. Ary ny hoe ahy zany no mipetraka any amin'ny faritra Antananarivo no misy ahy. Izany hoe somary miala kely an-drenivohitra. Any Antalatany Volonondro no misy anay e. Ay ve? Mpanao gazety no asako. Ary mbola mpitovo aho. Ka ahoana? Afa-po ianao sa mbola misy fanontaniana hafa tianao apetraka amiko valiko? Tena misaotra betsaka ary lalia fa tena afa-po. Arono ary tsy mba manitikitika anao kosa nga momba e. Raha sitraka ao mba tiako fantatra koa momba anao. Sady trosako aminao koa ny zandry John. Ianao koa mba be vazovazy. Marina kosa ny zany e. Ka zao re. Andraso raha fa ho tantaraiko anao koa mikasika. Nefa aloha melohan'izay dia tsy aleo ve tsika aloha hiala etaeta e. Ay. Ka etsy amin'ny Tsibotiky zao misy zavatra azotrona sy hialana etaeta. Tena mamay be mihitsy koa mantsy izany andro zany. Marina mihitsy zandry John. Efa ela mihitsy any tena mainy etaeta e. Ka eo ary vombigniko reto entanao reto e. Tsy mavesatra ny reto e. Eto ty reo entiko ry lalia fa mahamenatra olona. Aiza ve dia ny vehivavy indray no ampitondra ny entana mavesatra? Tsy mety kosaka. Eo ary. Aveto ka vanany John. Ary za kosa aveto ka vy dia miara-mivimbona. Mba azo ahaika. Ary amin'izao zasy ianao dia ohatran'ireny. Mba ohatran'ireny indrendry John. Totsy toizanao? Toa mifankaty rery lalia. Ty John tiako. Tena mahita lazaina soa tenenina mihitsy. Tsy hoe mahita ho lazaina soa tenenina akory lalia fa mitovitovy amin'ny tena marina angely izy. Jereo ny retintsika. Tsy tena mbola marina fa mbola saritsara ny fotsiny. Sany mbola ho avy ny tena marina fa tsy ho saritsara ny tsony. Sa ahoana ozy ianao?
Mivadika amin'ny vaovao hafa indray sika ny momba ilay vaovao ny lozam-pifamoivoizana na tsy ravina na afatesan'olona fito be zao ary naratrana olona 12 ihany koa. Marina moa zany fa niseho tamin'ny lalam-pirenena fa 7 mianatsimo mampitoy any Toliara iny ny aliny alarobia ifony alakamisy tokony ho tamin'ny ora sasany maraina izany ary 17 kilometatra tsy hiditra ny lakaka. Araka ny fampitam-baovao azo avy any toerana dia fiara lehibe iray nitondra mpandeha 420 niala teto an-drenivohitra ny alarobia ariva teo io niaran-doza io ary vokatry ny tsy fampitorimaso no niavian'ny loza satria mpamily iray ihany no namily ny fiara. Mariana ihany koa fa nisy namana mpanao gazetiny moa zany tafaraka tamin'ny fiara niaran-doza io nefa nierendoza izy. Tsy izy moa zany fa ny mpanao gazety Randretsary Lala Lali namitahiraka tany amin'ny faritra Atsimon'Nosy iny ary mbola napita izao vaovao mari-pototra ho antsika mpanaraka ny fahitalavitra izao. Andray anaka, hoay zany vaovao, ny zanako vavy zany nierendoza tamin'ny lozam-piarako tiany lasain'ny mpampita vaovao teo zany. Misaotra anao Andriamanitra, olona 7 maty ary 12 naratra, nefa ny zanako dia narovany. Tena le fiara nandehanany mihitsy zany ka. Aleo aloha hiantso ny zanako ka, ary arabazy tsy maty foa manaina ka. Aiza moa findaiko teo? Andray marina, andray tena mbola adiniko any anatin'ny paosy pataloako indray marina. Andray salaiko ainy ka. Tovolahy iray izay nandalo sy niserana teo anoloako. Fotoana fotsiny izy toy ny akory ny aonako taminy nefa dia tsy mety maty ao an-tsaiko ny endriny, ny fomba firesany, ny fomba fiteniny, ny bika aman'endriny. Eny ny tena manontolo mihitsy. Lasa ohatry ny te ahita be azy foana ary te resaka aminy. Tsy mbola manam-bato izy araka ny filazany ary mbola tsy nity tovovavy teo amin'ny fiainany. Vao avy navita ny fianarana ho mpisapy tany ivelany izy. Lahatoka nindrainy sy nindreniny ary efa maty kosa nindrainy. Zany hoe raha zoiny zany mombamomba azy izay mety ho fianakaviany dia anisan'ny olona misy antenaina ihany izy na dia hoe kamboty iray aza. Misy itovizany amin'ny tantaram-piainanay, fa ny tsy itovizanay fotsiny dia izy kamboty iray fa za kosa kamboty reny. Jauna, ohatry ny lasa raiko pity aminao sahady ana dia fotoana vitsy aza ny aonako taminao. Tsy sanatria nefa hoe mahatokoteranao no itiavako anao fa ny tenanao manontolo mihitsy. Nahoana ary any ty tampoka ny tovolahy iny. Nefa firofiry eo tovolahy nandalo teo anoloako maniry ara-dalana amiko nefa teno laviko ary tsy nisy nanaitra aviko. Isan'ireny joary mpiara-miasa amiko izay mitana andraikitra ambony eo amin'ny aino manjery izay esako. Mbola misisika foana hatramin'izao nefa dia tsy nanaitra foko mihitsy. Roviana indray ry avo ahita ny Jaona. Tia ahita sahady ahy zany. Nefa vao tamin'ny ataondro izay no mifankahita. Ataoko malaky ity misy an'izay toto-tsaiko ity dia hamonjy an'ny Jaona any amin'ny hopitaly be an-Toliara rahampitso. Somantsy andeha ho any amin'ny toerana nametrahana azy ihany izy ka tsy ho hitako sy tsy ho haiko intsony izay misy azy. Sady tsy mba naka nimero amin'ny findainy akory moa zako. Tena izay mihitsy no ataoko hoe tsy maintsy mahita ny Jaona mialohan'ny tiako any Antananarivo ary mahafantatra izay toerana isany ihany koa. Papa ty. Allô papa? Allô, Lali ve zao? Ie, sady kory papa. Manahoana papa? Andray anaka, manahoana ny sombiny aika? Arabaina anao anaka tsy maty foa manaina. Fangaha fa henony papa? Zay, efa henoko tokoa anaka.
voavy nanaraka amin'ny vaovao tamin'ny fahita lavitra zay sanao mihitsy anie zao dia tonga dia miantso anao zao io dia voatonontonony zareo tao ny anaranao izay isan'ny veronena somatsara dia miarabanao anako. Misaotra ry papa. Fa hono inona tokoa ny tena mariny? Tena grave be mihitsy ny accident nahazo le fiara mitondra anay ry papa. Resy ny torimaso le mpamily satria tsy misy mpanolo izy dia izay no nahatonga ny loza. Izy koa moa nandeha mafimafy. Dia tsy misy naratra mihitsy izany ianao anaka sa? Tsy naratra ry papa. Fa ny lamosika fotsiny no ohatran'ny hoe misy henoko marary azy satria voaterin'le vy nisy ny sezan'ny toerako. Dia aiza nefa ianao zao anaka? Any amin'ny hôpitaly? Tsy any amin'ny hôpitaly izany ry ary papa fa aza miasa saina ianao efa manao ny asako aty amin'ilay sambo lehibe voatafika ireo piraty somaliana. Ary raha pitsy ihany dia verina hitondra vaovao anko aty. Dia misaotra an'Andriamanitra izany sika niaro ny ainao anakako. Ary ny raha soanao aho atotosa somatsara ny adidinao dia ho toto somatsara aty Antananarivo. Misaotra papa. Izay aloha fa manao velomanao anaka fa lany ny fahamfindayako. Veloma ry papa Ary aza miasa saina fa salama tsy maninona ny zanakao Eny ry anako. Tena tsy mitombona mihitsy ilay izany saiko izany tsy nisy niditra tamin'ny lohako mihitsy ny fanazavana rehetra ny meny lehibe aty eo. Lasa any amin'ny lalia foana ny saiko. Tena ohatra ny lasa daly izany nandritra ny fotoana ny fandozanay maninona ary any lasa daly amin'iny zazavavy iny lasa dalam-pity aminy ary ny tena mahagaga dia fotoana foy tsy misy toinona akory ny eo nanay tety toy izao zady no mahazo sa ve za kosa ny tsy mahay mandanjalanja ny tenako sa zao le hoe voankody fody re tena babiny tovaviny mihitsy ahy tia hita azy ary tia mboraka fitiavana aminy. Tena ohatra ny mavesatra ny fitiavana azy izany ny atoboko ary izy rery ihany no azoko hifampizarana azy. Milovako mihitsy izany no voko keliko. Izany tokoa ve no atao hoe tia tsy mbola tsaroko ny vesaran-javatra toy izany ny voko tato hatramin'izay nahatsirovako tena raha tsy androany sy mahafalo amin'ny 20 Jolay le andro ny aonako sy ny sarahako tamin'ilay tovavy mpanao gazety atao hoe Lali. Tena tia ny Lali sady ary tena laniko manontolo mombamomba azy na dia mbola tsy fantatro aza izay toerany. Lali malalako aiza reny misy ianao amin'izao izao ary mba manam-pitiavana koa ve ianao? Tena tsy mety mahita tory mihitsy azy izany fa andeha hiary ny eto am-pandriana eto aloha dia andeha hifoka sigara tsy an-davarangana-tsy. Jaona. Ahoana ry neny Fa andeha ho aiza amin'ity andro mbola alina ianao anaka? Atsay fangako neny tsy mbola matory foana Andray, fomba ahoana moa anaka no ahitako tory amin'izao ataonao izao mivadibadika tsy misy atoriana. Ay ve ka nanaitra ny neny ny vadibadiako eto ambony farafara triko eto miala tsiny le ry neny Fa maninona ho ahy ianao anaka? Marary anga ianao io? Tsy marary ary neny Ka ny tsy mahita tory ary asaika ho aiza koa izao ianao io? Jereo ny ora fa efa amin'ny 2 ora sy 7 maraina nefa ianao dia mbola tsy mpimaso mihitsy nandritra izay alina manontolo izay. Dia neny koa izany tsy mbola nahita tory ihany koa. Ka raha nahita tory aho ve dia ahafantatra ny tsy fahitanao tory lasa ao amiko mihitsy raha misy zavatra mahazo anao ry Jaona. Aleo rehefa maraina ny andro tantaraiko ny neny ny zavatra mampiasa sainahy ary matory amin'izay koa neny fa zange mbola nifoka sigara kely atsy an-davarangana tsy voatory. Eny ary koa Tafandriamandry neny sady tsy dia zavatra manao ahoana na hoe antony zavatra lehibe neny tsy mampatory ahy fa zavatra singa mba nitamberina tato an-tsaiko fotsiny. Ay ve.
Mansoa. Manao ahoana ianao tompoko? Manao ahoana ianao tompoko vavy? Salama tsara. Ianao ve tompoko ny Dr John? Le vao tonga avy any andrenivohitra omaly teto tontolo ary? Eny tompoko vavy, za tokoa fa... Zany dokotera fa nirahan'ny lehibe antso anao za ho any ambirao anony ianao. Miandranao ao hono izy zao. Saotra tompoko vavy nampandrea. Io manakely vetivety dia ho avy any. Eny ary dokotera fa leo longa amin'izah andeha. Andao raha tompoko vavy. Fazafady kely aloha hoe vetivetika. Ahoana izay tompoko? Miala tsy indrindra aloha. Za moa efa fantatro zany fa hoe John no anarako fa mba iza kosa re no anaranao hoe. Dia inona no andraiki tao ato amin'ny hopitaly lehibe? Ianitra ny anarako. Ary dokotera mbola manao stage ato amin'ity hopitaly ity a? Zany hoe mponety ianao zany sa mpiavitoana ihany koa? Betsy misaraka avy any Sainte Marie indray aman-dreniko dokotera. Ary vao iray volana zay ny tonga teto nanao stage. Ay ve. Dia faly mahafantatra anao koa zany ry madama mosa mbola mademoiselle. Mbola mademoiselle dokotera. Mademoiselle tsara tarehy. Dokotera koa. Ka marina anie zany. Zay dokotera fa ilozako aloha ianao sady mbola misy asa ataoko mantsy. Andao ary mademoiselle anitra. Fa inona indray no anarahanao mason'iny tovavy iny ry John? Tena ohatran'ny zanaka anjely le anitra ary neny tena kanto Eno koa zato ry John. Dia lazaina fa kanto tsara daholo izay jeren'ny masonao. Ka marina anie zany ry neny. Nefa aloha na tsara sy kanto azy anitra ry neny. Mbola tsy atakaliko ny lalile mpanao gazety iny le tafaraka taksi brosy tamintsika iny. Le tovavy tsy nampatory anao alina ve? Fanga. Tsy zazakely akory ry John ka tsy alala ny setroka sy ny tonany. Aleo aloha ry neny hamonjy an'izany fiantson'ny lehibe azy zany fa tsy. Ndao ary za kosa andamina ny efitrano nandraisana antsika ny anak'ity aloha. Dia mba avoakely ony ry neny le akanjoko mavomavo anaty sakosy ao iny mantsy no anaovako foatrany mafana be mihitsy aty ka tsy azo anaovana akanjo mafana Eny ary Tena aleo aloha iantsoan'ny laliny mihitsy milohan'ny andehanako amonjasaka. So dia lazain-kaliny fa hoe tsy miraharaha azy eo ary mety anamafy ny fony ny fivirana hoe miavinavina na hoe tsy miraharaha azy. Oe ary to misonina libra fotsiny izy ny telefonina lali izany fa ahoana koa ary izy ny tsy mandray telefonina andraso hoe zay kosa enika. Allo Lali ve? Joary any akery Lali Ay ve Joary, manao ny Joary? Salama tsara fa ianao manao ka indrindra tamin'le vodonany seza tamin'iny accident iny. Efa tsy misy manina intsony ny vatako ry Joary fa misaotra ary efa perinasa ary azaoko. Ay, tsara kosa zany ko. Fa hono nanahoana le mission nataonao tany? Azo dolo ihany ve ny ranosiny marehetra momba an'le jiolatsambo somaliana nanafika an'le sambo malagasy iny? Azoko tokoa ny renseignement saingy tsy ampy satria le kapiteny Tsambo izay saika anaovako ny fanadihadiana dia maty tany amin'ny hopitaly vokatry ny vono sy ny ratra nataon'ireo jiolahatsambo mpanafika. Dia inona zany zao no nataonao ka? Ireo mpandesendra mba hitako no nangalako ny renseignement Dia mety roviana zany ianao no hitodo hamonjy ety Andrenivohitra? Angamba mety ora hariva ihany ry Joary ary mety andeha fiaramanidina hiaraka amin'ny minisitra fa nanasa ry zareo hanao fitsidihana aty amin'ny borony zareo anio. Tsara vitana kosa ianao raha izany ko. Sady mbola mitaintaina be koa ry Joary mandeha fiarakodia. Marina aloha zany dia mba hitondray voandalana faran'izay tsara rehefa mody Lali Inona ny voandalana faran'izay tsara tiany Joary hoentiko any Joary ka lefa nangatahako anao foana hatramin'izay iny rery Lali Inona izany efa nangatahany Joary tamiko izany foana fitiavana rery Lali tianao ary efa fantatro hatramin'ny ela nge zany ka mba maniry mba ho tiavinao ihany koa ary Lali Joary
Ho tapahako aloha ny fifandraisana aminao misy olona iresaka amiko reto. Miala tsiny Joary Lalia, aza mbola tapahana aloha e. Lalia, allo. Tena nitapahany marina. Fa inona marina ary ny tsy hanikiny Lalia ny fangatahako e. Ary tena tsy tia marina ve sa hoe mody mampifila. Nefa ngeka efa ela ihany izay nitalaoko fitiavana tamin'izay. Tsy maninona raha ngafa eretako ihany aloha. Rehefa ela nitalaoko aminy tsy hanaiky ahy ihany izy. Sady ny vahalalako ny tsy azo raha tsy andrinindrika. Maika moa fa hoe vady. Sady maharitra ihany koa ngeo ny vadiny Lalia. Oe, efa mifito maraina zadoka izao. Mifito sasany anefa tsy maintsy manolotra fandarana. Aleo moto mihitsy no entina androany ka na tsisy papiazy io. Io mba ahafahako manenjika lerako. Sa efa lasa sahady amin'izany toerana ametrahana azy zany. Aza hitako katsotratroko ato tsontsonina. Tsy izay vao very daholo ny fanantenako sy ny nofinofiko. Iza ireny no anontaniako mikasika ny joniny. Ary inona koa no lazaiko ny jona raha hoe mbola meona aminy aleloha anontaniako fotsiny na mbola eto izy na tsy e. Oe, tena le reniny jona niaraka tamin'ny omaly ry raha mahatonga mivoaka amin'ny lalatsary. Midika izany fa mbola aty jona. Dia inona no ataoko? Aleo anatonako dia anontaniako mikasika ny jona. Azafady kely hoe tompoko. Za ve no tsonao ry tovovavy? Eny tompoko, enao mihitsy. Waay, tsy le tovovavy mpanao gazety tafaraka taminay omaly ve ianao anaka? Eny tompoko, sady koa. Fa hono Ie. Mbola ao nga dokotera John? Sa efa lasa? Saika nisy zavatra anontaniako azy mantsy tompoko. Mbola ato izy ka. Saingy mbola miresaka amin'ny lehibeny any amin'ny biraony ihany ko. Fa hono tompoko? Io. Fa iza ihany ny ahoana izy no voatendry asa? Sa tsy haiko mihitsy re anaka fa mbola mivory miaraka amin'ny lehibeny ao izy. Fa ahoana maika nga ianao zany no... Tsy hoe maika akory tompoko Iandry izay avy tany fivorian'zareo eto fa tsy maninona e. Karaha zany anaka miala tsiny aminao aloha fa somary andahoanao vetivety satria nisy zavatra hovidiako kely tsy ivelany atsy e. Tsy maninona re tompoko. Aleo iandry azy eto ivelan'ny hopitaly eto miala tsiny betsaka re anaka. Tsy misy tsiny re tompoko. Dia inona re no teneniko amin'ny John? Marina tsy ohatry midobodoboka be mihitsy izany voko izany. Tena andeha hijery rano sotroina tsy amin'ny bodika tsy aloha sotroiko ka. Teny tsy mipetraka amin'ny sezy izy tokoa ny Lalia. Inona marina raha nitadiavana? Tena faly mihitsy aho zany mahita sy meona amin'ilay. Ary tena variana be mihitsy ny izy zany. Aleo rankaloha atomboka eny. Mady mijery Lalia? Oay, dokotera John. Ary totaitra be ianao zany mady mijery. Nitady ahony ianao? Eny tokoa. Mitady anao tokoa ary dokotera John. Fa inona indray ary ty dokotera ty e? Atso fotsiny hoe John dia vita. Eny ary John. Ka manao ahoana aloha ianao e? Ary inona ho ny vaovao? Vita ny reportage natao? Salama tsara ary John. Ary ny vaovao indray dia tsy misy fa ny saika ilako anao zao dia saika hitsapa tension aminao aho fa ohatry niakatra be mihitsy ny tensionko. Zany ve? Ie. Ka zany ery Lalia mbola tsy miasa e. Ny fitaovana anaovako amin'izany aza mbola tsy misy eto am-pelantanako. Sary ireto ka tsy amin'ny dokotera tompona andraikitra tsy ianao e? Oka ihany amin'izao ka. Fa hono
aiza ihany eo ahy ianao no alefa iasy mbola miala lavitra andrenivohitra Toliara sa mbola eto ihany aloha no ialakitra mandritra ny fotoana tsy voafetra ry Lalia. Tsy izany mantsy fa nisy dokotera nafindra toerana voangy anao teto ka izaho aloha nisy olo ny toerany vonjimaika mandrapatonga ny tena hosolony. Fa nahoana natao mpisolo toerana fotsiny ianao fa tsy tena atao mpiasa raikitra ato kosa dia tsy haiko ry Lalia. Fa izay aloha ny fanapahan-kevitry ny lehibe dia tsy maintsy manaiky ny teny sady mbola mpiasa vao ianatra raha koa ny moko. Marina aloha izany fa ahoana ahoana izay tena tsy hoentina ny dokotera tompona raikitra tokoa ve ianao amin'izany tension miakatra izany mahafaty tampoka neny tsy fahatombana ny fikoriana ny raha io ka ihany re amin'izao ry dokotera John toa vao nahitanao aho dia toy ny tsy naninona intsony ilay izy ko tena marina ve izany ry Lalia? Tena marina ny fahitako anao mihitsy angamba ny fanafotondry John toa mitosidrahako izao. Lalia, izaho koa ny niakatra tositra be jakijanona mihitsy taoriana ny sarantsika sy nandozana ao maly iny alina tontolo ary tsy natory vokatra izany kanefa izao vao nahitanao dia tony le izy. Fa inona raha natony izany Za ve ny tokony anontanaina ho an'izay antony mahatonga an'izany satria dokotera ianao mahafantatra ny fiaviany aretina sy ny fanasitrana anazy. Lalia, ianao ny dokotera mahasitrana ny aretiko ary izaho kosa ny dokotera ny mahasitrana ny aretinao. Tianao ry Lalia ary ianao koa toa ka tsy marina ve izany teniko izany Marina tokoa izany ry John saingy ny lanja ny fitiavana misy eo amintsika no tsy mbola fantatra hoe hatraiza ary toa inona no avesany satria fitiavana mifahifay sy tsy hay atao ahoana sady nefa vao omaly sika ny fankahita. Tsy mbola nyity tovavy ny foko ry Lalia hatry ny naharisaina nefa raha vao nahita anao sy ny aona taminao tao anatin'ny fotoana vitsy-monja dia ohatra ny tsy haiko izany ny asiako ny vatako. Tsy nisy niditra tamin'ny lohako intsony ny zavatra rehetra nataoko taty fa any aminao foana ny saiko sy ny foko ary ny eritreritro. Tsy haiko hoe izany ve re no atao hoe tia ny fomba fitiavana. John na za koa aza dia toanao izany nahazo atany amin'ny asa nataoko tany tsy nisy niditra ny lohako ny asa nataoko fa dia lasa taty aminao foana ny saiko. Natahotra mihitsy aza hoe tsy hatratranao teto intsony dia inona izany ataontsika ry John? Ny atao ahoana moa no tianao fantatra ry Lalia? Ka ianao ne mbola tsy nanambara ny fitiavanao ahy mbola tsy niteny ianao hoe tia Lalia, dia mbola tsy tsapanao amin'izany resaka rehetra nataoko anao teo izany ve ny lanja ny fitiavako anao ka io molotro matio mihitsy ngery John ny tiako hiteny amiko hoe tia ahy Lalia, eo ataoko amin'ny molotro mihitsy ny molotro dia sady manambara ny fitiavako anao hoe tianao ary ilay mpanjaka ny foko mandra-piala ny fofonaiko. Dokotera John, miala tsiny raha nanapaka ny tafanareo roa kely ampanatsony lehibe vetivety hono ianao dokotera maika andeha hiakatra ny andrenivohitra izy dia miala tsiny indrindra tompoko. Lalia, mbola afaka miandry kely vetivety ve ianao? Mandehana fandraisako eo tsy vinao ry John Vetivetika fotsiny kisery Ahoana marina ary nikasika n'ity dokotera John ity sy ilay tovovavy mifanoroka tamin'ny tao ivelan'ny hopitaly tao lasa izy fa mbola mpitovy raha ny fampiresaka izay omaly hariva tamin'ny zanany amboatra ny efitrano izay nivantanan'izy mianaka. So indray nefa izao ity toa mifanoroka ela dia ela mihitsy izy roa. Fa tsy ratsy kosa aloha ilay tovovavy mifanoroka taminy angamba ray fiaviana aminy ihany izao nikaly iny sady mitovy amin'ireny vazaha ireny mihitsy ve ranga ilay iziko. Tena ambany faladiany mihitsy aloha za raha mitaha aminy ary maninona ary ihany mitady ho safi-piaro-be amin'ny dokotera izany sa ny fitenenany ve hoe mbola mpitovy izy. Manjary nisy tovovavy ny fanoroka amin'ny tampoka indray avy eo. Dokotera ihany ta? Oay
Dokotera John. To taitra be ianao sady variana be ihany koa. Tsy taitra kory dokotera fa nisy zavatra nieritreretiko fotsiny ay ve ka miala tsiny ary nanapaka ny eritreritra ao fa zao ny ery madomizely ihany ahoana izay dokotera? Lasa niakatra ny indrenivohitra ny lehibe atsika ka nametraka afatra ahoana ary dokotera? Zany hoe zao voatiandro mpiasa mpitsabo eto amin'ity hopitaly lehibe ity mandritra ny fotoana tsy voafetra ary ianao kosa ny voatiandry ny lehibe hiara asakaka amiko ka mpivaliana ny olazaka aminao amin'izany ary mino fa afinahitra ny fiarahantsika miasa. Dia faly koa dokotera mandray anao mpiara-miasa amiko ary mino fa dokotera tsara fanahy raha miasa sy fanakalozan-kevitra ianao. Eny dia ianao koa ny riko toy izany raha madomizely anitra fa ilozako kely ary loha ianao fa zao aoriana ny sakafo atoandro tsika mijery ny toeram-piasana sy ny fitaovana rehetra. Alolo amonjy an'ilay tovovavy miandry atsy velany atsy. Eny ary dokotera tsy ireo ry izy misavombony ry amonjy an'ilay tovovavy. Mila mihetsika tsara sy manambomboatra vatana tsara fotsiny ry anitra dia ho hita eo ny toy ihany tantara sady olona hifanerasera amin'ny dokotera John andro manalina koa ny izahay. Neny orineny ahoana rery John ary inona koa to mahafalifaly anao toy io ary misolo fitafiana mihaja fa andeha ho aizy andeha hiaraka amin'ny lehibenao angaha ianao io anaka? Tsy zany rineny fa zao andeha hiaraka amin'ny Lali tsangatsangana vidividika eny amoron-dranomasina. Lali? Eno Lali iza koa miaraka aminao ary nga koa hitsangatsangana anao le aty fa tsy hiasa le tovavy mpanao gazety iny zany rineny le nitady aty eo mandeha hodirariva mantsy izy dia nifanao fotoana kely aloha izay mialohan'ny andehanany. Fa ahoana ifanao fotoana ahoana koa nareo? Zany tsy ve dia tsy azo neny olony roa mifanao fotoana indrindra hoe samy talora ve dia tsy ho fantatry neny ny dikany raikitra ny anay rineny. Fa inona koa ny raikitra neny diko le tsy nampatory alina tontolo izany rineny ay ve dia raikitra sahady tokoa eny rineny toa ohatrany mandalo dia raikitra neny ianao izany ry John avelako aloha anao rineny fa andeha aloha ary azo isaina sakafo atoandro fa any izay miara-minana zay fa lasa ary aloha ndao ariko ndry misavo ambony ery izaty ianao ry sombiny aiko ny fo ihany ny fitiavanao ankehitriny enganeka ho tanteraka ny nofinofinao sady laniko aloha iny tovavy iny sady samy efa ny andrenivohitra ihany ary aleo aloha ampiaingo tefitra amin'ny zanako ity dia hividy le voninkazo amin'ny vazy hitako ary ivelany ariko fantalo tsara mantsy ny fitiavan'ny John na voninkazo ary mino fa ho faly izy ahita an'ireo ato an-trano ato mba ataoko surprise kely azy koa ny fahitana an'ireo Telefaonina anao ve zany maneno zany Lali? Eny tokoa miala tsiny kely aloha ry John Allo? Allo Lali? Fa misy ina indray ry Joary tsisy ninona ki fa mba te resaka aminao fotsiny tena miala tsiny aloha ry Joary fa tsy mbola afaka mifampiresaka aminao mihitsy aloha izao. Fa miresaka amin'ny vahiny angaha ianao sa mbola miresaka amin'ny olo tiako ary Joary ary miala tsiny aminao aloha fa tapako ny antsonao aza be vazivazy eo renao ry Lali Lali? Allo? 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 Tovolahy manorosoritsy. Fa iza ny olona manorosory anao zany Tovolahy mpiara-miasa amiko any andrenivohitra zany ry John nitoro fitiavana tamiko hatry ny ela nefa za tsy tia azy. Dia ahoana zany? Efa tsy nanaiky azy anefa dia mbola manadala foana izy. Ajanony ihany koa izany resaka izany loka mikasika antsika no andeha ho resahana. Marina tokoa izany ry Lali andehana mafy orina ny fatorantsika tsika. John ahoana izay ry Lali malalako? Ianao io marina moa izany dia mbola tsy manana olon-tiana mihitsy. Ka efa nilazaiko anao ny ry Lali fa mbola tsy nity tovavy izany aho
ary mbola tsy nitory fitiavana tamin'ny behivavy hatr'izay raha tsy taminao zao. Ny androko rehetra lasa zay dia nylaliako ary natokako tamin'ny fianarana avokoa mandra-pivoakako dokotera. Ianao nge zao ny voaloham-pitiavako sy nitoriako fitiavany, ary ianao dia herinao rery ihany no tiaviko eto amin'ity tany mandalo ity. Jauna, mino izay voalazanao ary matoky ny teninao. Mino fa lehilahy marina sy tsy mpamitaka nandanganiko ianao, ary tsy andiso ny safidiko raha nolotra ho anao ny foko sy ny fitiavako Enona dia hoe vao omaly aza ny fankahitantsika dia matoky anao sady ary tokony omeko anao sy atolotra anao fa ity anao sy anatsanao sy ny fitiavantsika. Ary ny porofon'izany dia ny filazako fa na dia efa tovovavy 24 taona aza dia sako milaza eo tanatrianao fa mbola tovovavy madio tsy misy pentina, ary iriako raha tovolahy toa anao no isantatra ny fahadiovako ka hiditra ao mifarafara ny fitiavako. Lalia, mahatsiaro sambatra be mandeha an'izany voalazanao zany, ary tovovavy toy izany mihitsy nefa niriko hiaraka amiko. Ankehitriny nefa dia tojo ahy ianao. Mino aho raha avako fa ho tokantrano sambatra ny tokantrano ahoritsika, ka etso finiko sy oroako izany anjely ny foko sy ny fitiavako izany. Tiako ianao ry Lalia. Za koa tia anao ry Jauna. Lalia nefa tsy mbola tonga ka dia mbola misy vaovao avy ohatrandrahandray angamba raha izany tsiko. Anareo mpanao gazety tonikony tsy mba mamaly boakena mihitsy raha siana mba mahita vaovao dia sikirinareo hatrany amin'ny faran'ny lalina mihitsy vao avelanareo ko. Ka izay mihitsy ange tompoko no asa nakinina aminay mitrandraka ny zava-baovao mba horenin'ny saram-babe-mbahoaka. Izay aloha fa ahoana aloha raha tsy mahadiso ny manontany tompoko mba ahoana izay ry tovolahy. Ahoana fa manana olo-tiana na fofombady any amin'ny faritra tsy minosiny anga ilalizanako vavika. Ohatray fa ina mahatonga ny se ametraka n'izany fanontaniana zany. Tsy zany hoa fa sendra mba niresaka amin'ny telefona tamin'ny marina teo dia ohatry nanao vazivazy ahy izy hoe mbola miresaka sy miaraka amin'ny olo-tiana ontro. Zay ko toa mahampimeko. Tsy azoko fa ahoana ka izany izy aza hoe vazivaziko. Fa aiza ho aiza aloha sy enao janony, efa tonga eto mahavoky manko tsika zao ko. Leo re tompoko atsy aloha kely atsy amin'ny ala. Ry andafy tsy nan'ny ry mantsy mipetraka. Ay, mbola ry amin'ny sampanandalana ry mihitsy zany se vao miala. Ohatray iny indray ary nanakana an'ireto polisy reto atsika. Mitady anotra indray ngamba ry zalahy reo. Raha tsy ara-dalàna ny fiarako na ny papie dia rariny ary orony sy faiziny. Fa vokatry ny fitiavam-bola fotsiny no nanakana ny ahy dia ahita reo. So dia maika aloha se fa mbola ifandahatra amin'reto polisy reto raha toka mila vaniny amin'ny zavatra tsy misy antony eto reto dia ataoko mahita mihitsy. Tsy misy mahamaika akory ka. Sady zany nitondra fitaovana ilaiko amin'ny asako fanaovan-gazety ato tonga dia alaiko sary daholo izay fihetsika ary horesiko feo izay ifanaovanareo raha ohatra ilaina ka. Tena marina mihitsy zany ianao zany. Alamiko tsara toy izao ny toeran'ireto voninkazo reto mba mihatsarana ty efitrano zanako ty aloha. Angamba tena ho faly dia faly mihitsy izy izao mahita ireto voninkazo vavy vidiako reto. Ny olana kely fotsiny izao dia ity efitrano somary kelikely tiako. Mandrosoa Manao ahoana ianao tompoko? Ay, dokotera Iantra. Salama tsara dokotera. Mandrosoa re dia mipetrapetra ety ambony seza ety. Misaotra. Miala tsiny fa somary mbola mikorontana ny trano mbola vao mandamina ny entan-janako mantsy ahy io ko. Aloha reheto ihany tompoko, ianao koa mbola miasa raha teoko. Fa ahoana Eony tsy atonga dokotera Jauna izay. Tsy izany mantsy fa misy zavatra saika notaniako azy mantsy.
Mbola lasa nanatitra n'ilay tovovavy namany iny vetivety any amin'ny stationnement any izy. Ay ve raha izany aloha za andeha rehefa kelikely eo amin'ny verina. Ndao ary re dokotera, ianao ty nahajaritoko teto ambaravarana teto fotsiny ko fa tsy mba nampandrosoka akory. Tsy maninona re tompoko, fa hono tena tia voninkazo be mihitsy angao dokotera Johnine te voaravaka ao voninkazo maro loko isan-karazany ohatr'izao mihitsy ny efitranony. Faran'izay zavatra tena tiany John mihitsy ny voninkazo ary manoatra noho ny fikolokoloan'ny vehivavy mihitsy ny fikolokoloany azy tony. Raha ianao ngamba mahita ny zaridainany any aminay any an-drenivohitra any dia gaga ianao. Zany ary karazany roa ny tovolahy be fitiavana sy be fihetseham-po zany dokotera John raha zany tompoko. Tsy haiko aloha dokotera fa ny voninkazo aloha ny azy dia isan'ny vady manohana azy mihitsy. Fa hono tokoa tompoko. Eny ary fofombaton'ny dokotera John tokoa moa zany ilay tovovavy nateriny any iny sa efa tena vadiny mihitsy? Inona koa ary mahatonga an'ity dokotera ty ho be adikadina ny mikasika ny fiainan-janako toy izao. Sa kosa taratara amin'ny John nakiala kely ty? Natezitra anao anga tompoko ny fanontaniana nataoko teo. Ialako tsiny ary raha ohatra ka... Anka, tsy natezitra akory. Fa ny valy teny omeko anao mihitsy no tsy haiko satria iny tovavy nateriny John iny angeka tovavy voaniona tamin'ny taty Toléa naray taxi brosy taminay ary samy isan'ny nirendoza taminay koa. Ka izay no nampiawatra amin'ny valy teny izay omeko anao teo. Mpanao gazety namitahiraka taty tovavy iny. Ay ve nefa za zao dia tena nefitra hoe fofombaton'ny dokotera John mihitsy ny kialy iny na koa hoe olon-tiny. Tsy zany mantsy fa hitako ny fanoroka sy ny famihany izy roa tamin'izany antso any dokotera ho any amin'ny lehibe anaiko. Ay ve dia mety mifankatia sady koa izy roa zany ko. Dia asa re fa ilozako aloha ianao tompoko. Ary raha ohatra hoe tonga eo dokotera dia mba saivo mandalo kely any amin'ny birao izy fa misy zavatra tiako anontaniana azy. Ndao ary re dokotera fa ampitaiko aminy izany afatra izany rehefa tonga eo izy. Tena hita mihitsy hoe tara amin'ny John ny kiala kely iny. Aizaka mahita an'izay hoe hitako ny fanoroka sy ny famihany izy ireo hoe fofombady amin'ny ve sa olon-tiny na dia manam-pitiavana amin'ny John aza vendry dia ho atakalo ny John ny tovovavy mpanao gazety izay nateriny any amin'ny taxi brosy any. Firy ireo tovovavy tsara tarehy sy manambika no nifandimby teo ambany masona nefa dia tsy nisy nahataitra ny fony sy ny fitiavana raha tsy ny tovovavy iny ihany. Raha tsy hoe anaovany ny tovovavy iny angola manaitra ty nga John. Nefa mino fa rehefa mifamboraka fitiavana tamin'ny tovovavy iny izy dia tsy hivadika ary tsy anana eritreritra ny hamitaka azy. Fantatra tsara ny toetrany, ny azy rehefa tiany dia tiany ary rehefa tsy dia tsy. Zao kery lalia mety tsy andry izay ora inganao tsy zany moa tsy fa mbola maika hamonjy asa io ka dia mirary soanao mba ho tombotsoa mahatsara ny tana ary tsy ho azo sampona ny dianareo Tsy maninona ary andeha ianao ny ora ingana koa tsy mbola fantatrako fa dia misaotra anao ano ny fanateranao an-taty ary dia aherezany ny asa atao zany ko. Tsy misy fisaorana kia raha ny sitrapoko sy ny ala heloko anao azany dia tsy tia saraka aminao tsony ahy na koa hoe manatitra ny ohatra ny indreny vohatra mihitsy ary mijery izay misy anao nefa moa mbola tsy afaka anao an'izany noho ny asa mandrarahy. Ka nasa koa aza angeto anao izany andro John malalako tsy tia saraka aminao tsony ahy saingy ny mahasolo vao ny mahafinaritra. Marina ke izany fa sika kosa aloha tokony hifampatoko sy hifanajy ary anaja ny fitiavana izay nahorintsika na dia hoe misy elanelana sy ny alaviran-tany amin'ny kilometatra maro asika ary tokony hivavaka mandrakariva amin'Andriamanitra ihany koa tsika mba hikolokoloana ny fitiavantsika iorom-paka tsara ka na misy aza ny rivo-doza mety tsoka sy mitady handrava azy dia tsy ahongotra azy satria tsara fototra. Marina avokoa izany voalazanao rehetra teo izany ry lalia sady ny vavaka izay ataontsika amin'Andriamanitra tokoa ninge
ny fanotra iray anoerantsika ny fakapana mety elo elonoloantsika raha sendran'izany tsika. Izany indrindra. Fa raha sindraka miakatra tampotampoka any Antananarivo ianao dia teny adresy misy ny trano toeranay. Romeko anao koa ny adresy ny orinasan'ny papa. Dia ireo no tadiava raha tia hita ianao. Misaotra indrindra kia. Teny ilako mihitsy ireto. Zao e. Aleo meko anao koa ny adresy misy ny trano toerana iny dia mba mifampitsidika koa nareo mianaka rehefa tonga any iny eny. Marina mihitsy zany ry Jaune. Sady mba anontaniako izay vaovao mahakasika anao raha sindraka tsy maharay anao telefona. Ka zay ry aloha fa aleo amin'izay andeha. Efa misivy mantsy zao dia soava dimy malalako. Velo maro Jaune. Raha mirary sosi mankahiry anao sady mivavaka ho anao koa. Zaho koa toraka izany ry lalia. Ary fa foana raha masonao fa tsy ho ela nge dia ara-dalana ho mandrakizay tsika e. Raha vao manam-potoana dia hiakatra iseho an'ireo ray sy ny fianakavianao. Ary porofoko aminao amin'izay fa tena tianao tokoa ary tsy hanana an'izy ho tiavina koatra anao. Aleo andro tsakan-dranomasiko eto atratranao raha afaka mba hanamantony no fomba tanao tsy hanatonoanao ny fisiako. Ary tsy hamainana aritra ny fitiavantsika naiza misy naiza misy anao. Ary tsy hay raha izay ny sitrakory ilay malalako. Jaune. Ahoana kiry lali? Tena tiako anie ianao hoe azo mandrakizay ny fitiavako anao. Mandrosoa. Veto Jaune, ianao koa manany ihany. Airy ny ty nampiangiona ao efitraniko. Ahoana? Tena ny fenolo voninkazo faran'izay tiako mihitsy. Ka ahoana? Tianao ny toerana nametrahako azy. Tena tiako be ry neny a. Hita mihitsy hoe vehivavy mahay mikolokolo sy mampiaingo tokantrano eny. Ary ve misy atiako ny reny voninkazo reny e? Zaho koa zanaka mba hagaga nahita an'ireo. Ary izay mihitsy angeny nahatonga nividy an'ireo e. Fantatro mantsy fa voninkazo tena tianao mihitsy ireo. Misaotra ry neny a. Ary aloha ataoko bakely mihitsy eny mba ho mari-pakasitrahana an'ireto fanomezana goava mbe nampiaingon'ny eny ny tokantrano keliko reto. Ianao koa anaka. Misaotra ry neny a. Arono a. Vao mividin'ny hainko nga reto vao napetraka neny amin'ny varavaran'reto ka. Rideau nentoka avy any Antananarivo ireo anaka. Zany ve? Efa fantatro mantsy fa tsy maintsy ilainao amin'ny tokantranonao ireo dia tany aho dia efa nitondra e. Tena mahatsiaro sambatra mihitsy ary neny manana anao a. Tena voakarakaranao daholo ny zavatra rehetra mety ho ilaiko. Eny fa na dia hatramin'ny kely indrindra aza. Ka inona moa anaka anao alehako aty fa tsy nianao an'izao a. Fantatro mantsy fa tsy hanam-potoana anaovana an'izao ianao no ireo asanao ireo. Marina aloha zany e. Saingy angina dia angina tokoa rehefa ilozanao. Ka inona nefa nolana aminao ny amin'izany. Mahakavady ikarakara sy hanala ny fahanginanao dia isolon'ny toerako dia vidy e. Orineny e. Efa niteny an'izany vady tamiko izany ianao ary efa nanipiteny tamiko ihany koa mikasika ny lali. Le tovovavy tafaradalana tamintsika iny e. Fa hono tokoa anaka. Nanao ahoana ihany ny fanapahan-kevitra farany mikasika ny fitiavanareo. Zao rineny e. Reniko afaka ifampizarako ny hafaliako sy ny alahelo ianao ka tokony izarako izay rehetra misy eo amin'ny fiainako. Marina mihitsy izany anaka. Tsy manana n'izaniza afa-tsy izahay ianao ary tsy mba manana afa-tsy ianao koa ka tokony ifampizara ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika avy isika mianaka e. Sady reny andrandrana koa ka tsy tokony hanafianana lohasola e. Marina izany voalazanao izany rineny e. Ka dia faly be mihitsy manambara amin'iny fa mifankaty izay sy lali. Dia mety ho tonga hatraiza nefa ny fetra ny faran'ny fiankatiavana misy eo aminareo roa e. Raha ny fanondrinako iso aloha rineny dia hatrany amin'ny fanambadiana mihitsy. Izany. Nefa moa fikasana ihany anefa Andriamanitra ny tompon'ny fandaharana raha tokony hivadina tsy izay. Marina izany anaka. Izy tokoa ny tompon'ny safidy. Nefa raha tena fitiavana marina sy masina no misy eo aminao sy ny tovovavy iny dia mino fa ho sitrany ary ho tanterahany ny fikasanareo. Raha toka tsy nitsahatra mangataka amin'ny fikasanareo ianareo roa kely.
eny marina ho azany voalaza neny zany fa ono ary neny mba tianeny ve aloha raha iny tovavy iny no vinantony neny ohatray na ahoana mo anaka no tsy tiako ny ary efa iny no tianao dia ankato avoko fa ny tena mahafaly azy tena tiako dia izay ahitanao fahasambarana eo amin'ny androm-piainanao misaotra ary neny fa tena manana tokoa manana anao fa ono tsy nisy olona nitady anga teo oe nisy tokoa zany ve le dokotera vavikely atao hoe Ianitra iny no nitady anao teo mandalovany amin'ny birao anoany ianao fa misy zavatra ilany anao ohatray marina aleo alorony eno any fa afa-baraka ny dokotera Ianitra zay fa ilozako aloha ianao mba ho ary rea tena loza mihitsy angery papa fa ahoana anaka le olona teo akaviako maty teo ny eo ihany ary le teo akavana kosa naratra mafinentina tany amin'ny hopitaly tena gravy raha izany aneny fandehany anaka dia tena nisy ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy ny aro anao tena zany mihitsy ry papa fito amin'ny 20 nge zay ny tao anariny ary ny fito maty teo ny eo 20 kosa naratra mafy ary palahelo anaka zay 7 mianaka ny rian-doza mba hoe tsy nisy naratra isaoana aloha ny ray eo ambony anaka izy naniraka ny anjely ny ary ny anoso ireo namanao fa ono aloha ahoana papa inona koa ny vaovao nentinao avy any ankoatran'ireo vaovao mampiditozo ireo ka fitasoama tsara ihany ve ny mission sy ny reportage nataonao tany mikasika an'le hoe samby malagasy notafia amin'ny pirate somaliana moa betsaka ny vaovaoaniko tantry papa ary vitako ihany koa fanangona ny vaovao mikasika n'iny sambo nisy nanafika iny ary malitolakandro ary ane mbola nanatrika ny fitsidiam-patra nataon'ny ministera ny arenaka ebony tany izay nitsidika ny portantoly ary ka naheno an'izany vaovao zany tamin'ny mpiara-miasa aminao tokoa ane anaka nilaza hoe niara hiakatra andeha fiaramanidina tamin'ny minisitra hono ianao nefa gaga ry zareo dia nanontany eo satria sady tsy tonga ho maly niaraka tamin'ny minisitra ianao no tsy naharenesam-baovao ihany koa tena marina tokoa aloha zany raha ny fandaram-potoanako dia tokony hoe tonga niaraka tamin'ny minisitra tokoa sange nisy vaovao hafa manokana mahakasika ny fiainako tsy maintsy nijanonako re tandro papa ary zay koa no antony hoe naminoko telefona mba tsy nahazondreo mpiara-miasa amiko ny fandray tamiko fa olona lia vaovao mikasika ny fiainanao ahoana moa zany anaka aleo raha riva miresaka ny papa mikasika an'izany fa zao aloha aleo any dia ho any ampiasana anatitra an'reto vaovao nangoniko reto misy tokony ho alefa any amin'ny vaovao tselatra mitolakandro mantsy reto ka ahoana zany ny atao amin'ny sakafo atandrotsika mianakako na samy amonjy hotely zay tia nihinanana any ve tsika sa ahoana fa ahoana nefa ny fandaram-potoana ny papa zao ataon'izao ka tsy mbola misy fandaram-potoana aloha mandra-patonga ny amin'ny rotolakandro zay mbola amonjeko birao fa ahoana kosa nefa ny fandaram-potoananao ka raha zany gery papa dia ndao zany ho any amin'ny restaurant tsika ny ara-sakafo dia lazaiko amin'ny papa le vaovao mahakasika ary rehefa avy eo dia aterin'ny papa amin'ny fiarany ampiasana anay aho vao miverina mamonjy birao papa ka ahoana mety amin'ny papa zany tsy maninona le rehefa zay ny tianao nefa mialohan'izay dia aleo aloha isaka kely an'olo fitafiana manifinify fa tena mafana be mihitsy ny andro aty anakako mandra-peo anary papa dia mandra-peo amin'ny papa aloha dia ndeha andamina kely an'reto reportage mbaovao nangoniko reto atsy amin'ny ordinateur akatsy ankasa vetivety andao ary anaka dia aza hely ianao Iny joary fa mivoaka sady tena tsy nitondra moto kosa izy zany androany aleo aloha klaksonina fa tena tsy mahita mihitsy izy zaniko oe fa tsy fiarany naniva ry fiarany klaksonina mpitandalandre tena izy mihitsy sady manofa tanananga izy zany aleo aton'ny entra iny fa tany nanahoana ary ny fandaharam-potoana n'izao atoandro zao bonjour joary bonjour nani ary andeha ho izy izany ka hitsena ny lahy aty ako hitsena hoe zany fa hitsena ahoana ka eo aloha mekara ato anaty fiara dia andao iodiny
Sa mbola miasa ilay na koa hoe mbola misy fotoana ovonjeny Inona moa ny fotoana hoe ovonjena amin'izao atoandro zao nania afa-tsy ny sakafo atoandro ihany fa aizy joary nandeha hisakafo atoandro ary any an-tranonay ka raha izany andao any amin'ny restaurant tsika ny sakafo atoandro na za koa za mantsy mbola tsy ny sakafo atoandro otranao ihany koa mampiomeako ianao zandry nani mariny fa mampiomehy anjoary ahoana koa tsy azoko mihitsy ka aiza izy nani no ananako vola isakafoanana any amin'ny restaurant mbola vao fahatelo amby folo ny volana nge izao tsy olana zany ry joary zany miala vola fa tsy ianao orina aiza koa netezana zany dia ianao vehivavy indray ve niantoka lehilahy dia maninona oka ihany zao ka sady miandry ako nge ny anjara sakafoko any aminay ihany zao joary inona indray ary ty mihafahafa amiko ty misy antony angeny ny anasako anao androany ara isakafo amiko fa tsy hoe inona akory dia ho lavinao ve fanasako anao fa antony inona nefa zany sady za koa nge tsy niomanany amin'izany anio hoe sady zao poziko zao koa ve no entiko hamonjy restaurant nania fa maninona nefa zao sa sao dia miaraka amiko kosa aloha ny tsy revenao tsisy olana ngira zany ny mariny afaka mandeha irery tsy hany mihitsy reny ndesaka ary nania fa antony inona marina aloha zany hoe anasanao iara isakafo aminao zany aniverserako ny androandroany ry joary dia lany tiako hiaraka isakafo amiko hiara hifaly amiko amin'izao atoandro zao karabainy zany ro nani tratry ny andro malaza misaotra dia ho tratrindrely indrindra misaotra indrindra ka hoana afaka niaraka amiko ve joary sa tsy maninona ary fa hiaraka aminao ara izany jay ka restaurant iza zany nitondranina niaka mikara fotsiny atao anaty fiana fa ny mpandehanana any tsika mahita an'izay resto hidirany eny ariko ndao ary ka hoana raisinao ny familiana sa aleo entonao ihany fa tsy mitondra permis andro any nefa raha misy polisy manaka antsika dia ho sahirana eoko ena ary apetao ary ny ceinture anao dia ndao iange ohatrany kitoto be mihitsy ny anaka izany fandraisanao fanapaha-kevitra mikasika ny fiainam-pitiavanao zany fa kitoto ahoana kosa osy papa ka ambadin'io tsara ka tsy akasitrany papa nga nyresoko amin'izany tontolo ny fitiavana izany efa 4 taona ny ary papa ka tsy sanatria hoe tsy makasitraka ny tiavanao an'izany tovolahy zany akory anaka fa ny fandraisanao fanapaha-kevitra sady ny hoe iraiki-po amin'izany tovolahy zany mahatonga ilaza hoe kitoto tsy mba fantatrao tsara akory mantsy ny aminiko nefa ianao dia miraiki-po be aminy raha sanatria tovolahy tsy azo antoko izany tovolahy zany anaka tsy ho tanjoko ny jereno ao anatin'ny fahazo-panantenanao ka marina moa tovolahy azo antoka tsara tsy aonary papa ary mino aho fa tsy sandrony hoe tovolahy mpamitako-rony izy manapofo mahoro-matotra sy mahoro-marina azo antoka ny navitany fianarana ambony ny voan'ny ho dokotera mpandidy ka ay dokotera ilay izy endry papa dokotera vao navita fianarana izy ary ao amin'ny hopitaly lehibe ny Toliara izy miasa Jaune moa nanarana izy ianao teo endry papa ary avy aiza raha ny toeram-piaviany sy ny tanindrazana avy aty Antananarivo ihany koa ry zareo ka dia hono anaka eny papa dia inona moa anaka no azoko tenenany amin'izanyko rehefa izy zany no safidinao ary azonao antoka tsara fa tena hakavady anao dia dia mitsodrananao mba ho tanteraka ny fikasana-reo ary ho tonga hatramin'ny fanambadiana masina sy marina anaka misaotra ry papa ary aza matahotra ianao fa raha vao manam-potoana hono izy dia miakatra aty ary mandalo aty antsika eo amin'ny papa sy resaka nikasikany aminay tena izay mihitsy ny tena tiako lalia amin'izay mantsy misy hamantarako tsara izay mety ho toetrany sy ny mombamomba ireo lafikavany mazotoa ianao ry joary ary aza misalasala mihitsy ianao mikomandy izay tianao hohanina na hosotroana efa niomana any amin'izany zany tena marina nke zany fa hono ary nania nahoana mihitsy moa no zany no vidianao iara-misakafo aminao amin'izao hoe natratraranao ny tsingerin-taona nateranao zao ka satria tiako ianao ry joary ahoana tsara hoe ry nania fa atao taitra be lahy fa nga ela tsy mba ty tsy zany akory ka zany hoe tampoka be tsy naposika ary
tsy nieritreretiko mihitsy ny tao an-tsainao sy ny tianao tenenina tamiko ange. Ka tsy maninona nge, fa mbola afaka mieritreritra tsara ilahy raha toa ka tampoka be tamin'ilany filazako ny fitiavako an'ilay. Saingy aza atao ela ny valiny a. Tena mijaly be mantsy aho ampiandrasana izay mety ho valiten'ilay. Tena mba ahoana ary tia alite. Marina tsy ohatran'ny tovovavy misy areti-tsainy ireny mihitsy ny fihevitro azoko. Aiza ve rangaka, tsy mienatra korika ala mitovy fitiavana amiko. Iny izy kosa aloha tsy ratsy mba azo foretana ihany, sady zanaky ny deba ihany koa. Nefa tsy dia manaitrako, tsy atakaliko an'ny Lali ity. Zay anekeny Lali ny fitiavako aloha zao ny masaka atao tsay. Joary a, Joary. Lasa lavitra be mihitsy nge zany sain'ilay zany, fa somary avereny kely fa tsy any amin'ny vava tokony hihinanana azy ny sakafony lany mandefa any amin'ny takola kely ahy. Fa ahoana misy blème nga? Tsisy ninona ka. Io ange ny tenenako an'lahy io mba mandraisa ho izy kikely. Eo andrarako mihitsy veran'lahy. Tena miala tsiny rerina nefa tsy afaka ny andrainy mihitsy aloha zao a. Mbola anao interview olo manakaja sy olo mpanjakana ambony aho mantsy ny tolakandro ange. Joary koa. Papa o? Honanaka. Avela kely eto vetivety loha ianao fa andeha kely arabandry mpiara-miasa amiko misakafo ry a. Ohatr'izay. Fa nga misy mpiara-miasa aminao misakafo ato amin'ity restaurant ity ka. Tena Joary mpiara-miasa amiko ry misakafo miaraka amin'ny tovovavy ry papa. Aleo fa andeha vetivety aloha. Andao ary re. Areza dia ela loatra ianao fa mbola betsaka ny diovonjeko a. Ela rery papa. Ny sakafontsika koa efa ho laniko. Eno iaraban'zareo fotsiny dia ho avy anantonany papa. Karaha izany dia aleo aloha andeha andony volana hotely dia any anaty fiara miandro anao ka. Eny ary. Bonjour Joary. Oi, Lali. Aroviny ianao ny tonga ka. Androany ka. Ay ve. Ka manao ahoana aloha nareo nareo roa moa sa nareo menada? Miala tsiny amin'ny fanontaniana fa tsy mbola fantatra izy. Mpinamana tsotra rery Lali. Nanino anarany? Ay, ka manao ahoana ary nanina manjoary? Salama tsara ki fa hono ary Joary. Iza marina moa ty tovovavy mandratona antsika ity fa toa ohatry ny mahalala be anao zany kala. Mpiara-miasa amiko reo ry nania. Mpiara-miasa? Eno Lali no anarany ary mpanao gazety oatra koa izy. Zany hoe avy nanangona vaovao tany amin'ny faritra tsy nosy tany izy zao. Ay. Fa hono inona marina ho any nahataranao sy tsy nidino niaraka tamin'ny fiaramanidina tamin'ny nisitra omaly. Nefa nge dia hoe hiakatra omaly any ianao sady zay ndray dia namono telefona avy eo. Tsy azoko mihitsy nisy inona dia nga nisy olana sa ahoana Mbola maika zao ry Joary mbola miaraka amin'iraika fa aleo nga ny ampiasana no miresaka an'izany. Sa tsy hiverina ny ampiasana ianao aleo? Mbola hiverina any ka. Sady andray vahiny amin'ny 3 ora sy 5 eo. Ay, karaha zany nge aleo antsika no resaka sady sasa miandry aho koa papa. Aleo ilozako aloha nareo dia miala tsiny nanapaka ny ambiance. Lali tsy aleo ve miaraka aminay eto aloha Lali Aleo le tsy andehana izy ela koa inona ary ty. Tena tsy nety mijanona tokoa Laliko. Ay ve ny sakafo tatokoa zany zareo tena tsy naposiko mihitsy. Fa hono ary Joary fa inao marina hoe insipy iny? Mpiara-miasa amiko iny Mpiara-miasa ve dia ohatran'ireny ny fihetsika aminy? Fa nanilo ny fihetsiko teo Ny fijery, ny fiangotongodiana taminy sy ny sisa re. Manina moa tsy lazaina amiko ny marina tovovavy manambika sendrika ohatran'ireny ve dia avelan'ny lahandalo fotsiny eo anoloany lahy? Zany izy aloha dia tovovavy manja sy tena mananendrika araka ny voalazana tokoa ary mambabo fo mihitsy aza. Joary dia sanatria ve ka efa mifankatia amin'ny tovovavy manambika sendrika iny tokoa ilahy ary ataka ny lahany iny ve raha manaiky angela dia asaiko fidana amin'ny papa fiara vaovao iray ho an'ny lahy manokany. Joary tena potika be amin'ny lahy letsy torotoro montsamotsany simbasimba mihitsy zay vao tena azoko antoka fa tena miviky tika aly tika. Tena tokony aterina eny amin'ny 18. Ahoana reny fomba ialako amin'ity eto
Mandrosoa? Ay ve dokotera Jony? Za tokoa rery mademoiselle Anitra. Fahono a? Ahoana izay dokotera? Efa nijerenao nga le marary niditra ao amin'ny réanimation ao. Vo avy nijery azy tao mihitsy aho zao dokoterako. Ka nanahoana izy ao e? Tena mbola tsy matsiaro tena. Tena grave be mihitsy ny zavatra nahazo ny tovovavy io a. Fa inona marina tokoa no a dokotera nahatonga ny tovovavy io amin'izao a? Inona zany nahatonga azy nihinana pozina? Inona moa fa tsy dia nyty resam-pitiavany ity ihany e. Nilozan'le bandy sy mpananambady afrikanina ny Afrika Atsimo any ka io no nahatonga azy namofo namono tena letra-pozina. Koa tsy atahorana ho faty ve zany io dokotera? Sady mety betsaka sady mahery vaika mihitsy ange zany ny pozina nohaniny matoa izy vo mafy toa an'izao e. Tsy hay aloha fa mbola eo pitsabonintsika aloha izao e. Sady efa betsaka ihany koa izay zavatra navoaka tao amin'izay ka. Ny tsaiky fotsiny izao dia hoe efa nanenika ny lalan-dramanontolo ve le pozina nohaniny sa ahoana? Fa zao lery mademoiselle Anitra. Ahoana izay dokotera? Aza tapahanao mihitsy aloha ny fanaraha-maso ny tovovavy io fa misy dia aliako kely tokony ora ray eo e. Eny ary dokotera. Zay raha fa ilozaka ianao e. Ary tandre moa le so ataonao atsirambona ny fijerena an'io marary io a. Eny ray dokotera. Aiza ny fidobodoboko ny foko teo ampiresana tamin'ny dokotera Jony. Mahatsiaro sambatra be zany a. Tena mitombo eritseto aina tao anaty ato mihitsy ny fitiavako azy. Sady mitombo isa-minitra isan'ora ny fitiavako any Jony. Ary toa mitarika aretina ho aza ny fikobonako an'izany atao anaty atoko. Dia ina re zany ataoko mba ilazako an'izay fitiavako azy izay e. Ary mety mba tia koa ve nefa moa izy iny. Ny fijeriko amin'ny paoziny anefa tosy. Tra misy fitsiritana mihitsy na dia kely monja azy. Dia ina re zany ataoko e. Tena hitady hevitra rangafa tsy ampijaly teny eto a. Hitako ny hevitra. Garda marary miaraka amin'ny any io alina. Aleo fa izay mihitsy ny atao e. Mary, inona mihitsy ny olana mahazo ny mademoiselle Anitra no mahatonga azy hivary lavitra izao. Tena mbola tsy mpanao an'izao mihitsy mantsy ny tovovavy iny nandritra n'izay volana vitsivitsy niarahako ny asa taminy teo. Mandrosoa. Hay ve mbola hainao ihany ry mademoiselle Anitra? Za ihany tokoa dokotera. Fa mbola misy inona indray ha? Tsy efa niteny taminao akory hoe mandeha any ianao mamonjy ny efitra misy anao. Dokotera, fa nahoana mihitsy koa moa zany ianao zany tonga dia mandroaka anahy dokotera hoe andana matory. Efa nge anjarako ny garda marary miaraka aminao an'io alina. Fomba ahoana moa ry mademoiselle Anitra mahavitanao manao garda malady amin'izao amamonao izao a? Efa nanendry olona garda miaraka amiko a. Mandeha any ianao mamonjy ny efitra misy anao anka. Dokotera kosa. Dokotera, zany hoe dia mba tiako zany dokotera. Sady misy hita dokotera, misy resaka hafa tiako atao aminao koa nge. Fa resaka hafa inona indray nefa zany ha? Ka tsy aleo ve raha pitso maraina rehefa misava ny amamonao vao miresaka an'izany resaka izany amiko ianao ka? Ka tsy vitako mihitsy ange dokotera mambolaka an'izany resaka izany aminao raha tsy mamy toy izao ahy e. Ary izay mihitsy ny antony mahatonga anao mamy toy izao. Ahoana tsara hoe ry mademoiselle Anitra? Zany hoa dokotera. Dokotera tena tsy tandiko tsony ange izy ty e. Manesika mavesatra tao anatin'ny foko ato. Mitarika aretina ho ato. Tsy maintsy aborako dokotera. Fa inona nefa zany e ha? Inona ny manesika sy mavesatra ao am-ponao ka? Tiavako anao dokotera. Ahoana? Zany hoa tianao a dokotera. Toritory motsamotsana mihitsy. Vola hita salova-tavanao a dia babonao avy hatrany. Dokotera, momba fihiny soroy ahy. Fihinao fa azandrosirana dokotera. Oroy a dokotera hoa.
lalia fa nga ohatra sady ianao no ohatra mandamindamina amin'ny fitaovana sadika a andeha ho tokoa ary Joary ay sady efa vita daholo koa ny asako efa vita ny liva montage daholo ny vaovao rehetra voaniko tany ay ka raha izany ary andasiko ely vetivety aloha fa misy zavatra saika anontaniako anao ary tiako asiana valiny moa zany fa misy ina ary Joary inona no tianao anontaniana amiko fa somary maika ny ahy laliko ina indray ary tia maikamaika ity fa zao lalia tsy karotra ohatrany hoe hafahafa be zany ao ianao tany amin'ny restaurant le an'keo atoandro iny atri fa hafahafa ahoana koa ka ny fihetsika naniva eny nampihafahafa anao sa inny tsinitsiniko ange inanindry lalia namako tsotra izy ary tsingery taona naterahano ny androandroany de mba nanasa iara sakafo aminy izy de zay fotsiny ny fifandraisana nisy teo aminay de zay ary fa inona moa no idirako amin'izay fifandraisana misy eo aminao sy ny tovavy iny ny fihetsika nasehony fotsiny ohatrany tsy de azo azoko de zay ny lako tsy nijanonako nahitra teo aminareo ohatry ny hafahafa be zany ny fijeriny hita mihitsy hoe misy fahasarotam-piaro tsy fahatokisana tsy haiko nefa tsoroko aminao ry lalia fa tsisy ny inona mihitsy eo aminay sy ny tovavy iny ary tsy manam-pitiavana azy Joary zany hoe tsy manana fahatezerana aminao na amin'ny tovavy niaraka taminao iny sady tsy de mahataitra ny toy ireny zavatra mety iseho sy hitranga eo amin'ny tanora samba voany ao ireny ay de mino teniko zany lalia hoe tsy olo tiako ny tovavy iny ary tsy misy fifamatorana raha-pitiavana eo aminay fa inona mihitsy moa zany Joary ny tokony hidirako amin'izany na misy inona ao aminareo na misy inona sady aleo amin'izay andefa efa miandry ahy ivelany eo zay ndraiko fa nga misy mpitseny ianao ka nasaiko ny tsenainy papa ay ary zay fa velomy Joary afaka 3 andro indray miona fa andehanao misy eo Tomasina indray mantsy manomboka rapitso lalia de tsy afaka niresaka amiko tsony zany ianao anio ariva ohatra hoe tsy haiko mba manao fotoana any amin'ny restaurant tsika fa mbola resaka ina ihany nefa ny tiany Joary atao amiko lalia toy an'le fangatahana efa nataoko taminao hatramin'ny ela re nefa mbola tsy nivalianao mihitsy le resam-pitiavana rery lalia fa nga moa de tena resaka matotra mihitsy reny resaka nataonao tamiko reny fa vazovazo kosa aveno nandraisanao an'ireny hatrizay ry lalia mbola averiko aminao foana fa tianao ary tena fitiavana marina iroso amin'ny fanambadiana no averiko Joary zao vao tena tsapako fa tsy vazovazo tokoa ny resaka nataonao fa zany no sainao tsy tena izy nefa tsy afaka ny anome toko sy fahafapohanao ary Joary fa ahoana ry lalia de sanatria ve tsy tia ahy ianao ka efa manan'olo tiana sy tia ary Joary efa ny fanaiky sy ny fampivoady zay fa hifankaty ary hifamatotra iara-dalana mandrakizay andray ry lalia de tsy ho atsony zany ianao eny tsy manina fa ekeko raha zay ny lalana efa nisafidianao de mitsotra nanao ary lalia malalako Mansoa manao ny dokotera bonjour madame Julianitra salama tsara Mansoa ianao de mahazaho toerana fa misy resaka kely tiako ataoko aminao eny ary dokotera hinary ny resaka ataon'ity dokotera ity asa hitako ka nahatezitra mafiasa reny fitsika nasehoko malarivo reny de toriny amin'ny lehibe ka hono ary madame Julianitra eny dokotera moa ve tadidinao avokoa reny fihetsika sy amamonana ataonao maly tato ampiasany reny eny dokotera tadidiko avokoa reny ka inona avy ary ny fihetsika tadidinao zay nataonao mamo aho maly dokotera fa de inona loatra ngery dokotera ianitra ny mahatonga anao anon'ireny fitondran-tena tsy motiny reny moa ve fa fomba ahafahanao anao misotro zava-mamamy toy reny nataonao maly reny tsy dokotera tsy
mbola nisotro zava-mamamy mihitsy hatramin'izay na olona raha tsy no miala riviny any. Ka inona kosa raha nahatonga anao anao toereny nefa tsy fanao anao zany ozy ianao sady amin'izay indray dia mirediredy miteniteny foana tsy mahafehy izay teny tokony ho tenenina. Satria manam-pitiavana anao aho dokotera, ary tsy sahako ny amboraka an'izany raha tsy manao toereny fihetsika ireny aho. Tena mifoana aho dokotera, tereniny foko adala dia nahavita an'ireny. Fantatro anie ny olana nahatonga anao anao an'ireny fihetsika ireny matomizely ihany dia ary tsy manome tsinona na manameloka anao fa sao kosa tiako anefa no milaza aminao efa manana olon-tiana ka tsy afaka ny andray ny fitiavanao velively. Tsy azoko zarainao an'olon-drony foko hitanao tsara angamba le tovovavy ny famihana sy ny fanoroka tamiko tao an-jaridaina ivelan'ny hopitaly ny ray andro iny no fofombadiko. Fantatro tsara tokoa iny dokotera, fantatro hoe olon-tianao iny nefa tsy mety mionona tamin'izany ny foko fa vao maika nampiredareda ny fitiavako anao ny fahitako an'iny tovovavy ny famihana taminao iny. Ka moa ve fantatro matomizely ihany fa eloka ary voararo amin'ny didy fandraran'Andriamanitra ny fitsiritana na ny fieritreretana ny aka ny zavatry ny hafa izay efa manatompitsy amin'ny tena. Fantatro tsara tokoa zany dokotera saingy matomizely ihany iny dokotera. Foanao tsainao manomboka an'io zany fieritreretana no tia zany fa sady makarary anao ne zany ny mety ahatonga anao zavatra tsy voahevitra eo amin'ny tenanao ary tokony ho pirofo sy lesona ho raisinao ny nanjoan'le tovovavy maty tato amintsika izay inona ny antony nihinana pozina vokatry io fitiavana io ihany. Mba zaza tanora vao mivelatra eo amin'ny fiainana ianao ka aza dia manary toko fa mbola ho avy ny tena ho anjaranao izay tena tianao sy tianao. Hoay azafady aloha miala tsy nikely aminao aloha fa hivoaka kely fa ny fofombadiko ty miantso iresaka amiko ty. Mialohan'ny andehanako ry Jaune dia averimberiko aminao foana izao afatra izao amin'iny izay rindiny ny fahaizanao mitondra tena rery Jaune manoloana n'ity dokotera iantra izay iarahanao miasa sy faneraseranao andro aman'alina ity mahaizanao anaka amin'ny fetena tsara fa ho afonao anatin'iray ny mpimaso ny fifamatoram-pitiavana nataonao tamin'ny Lali ilay tovovavy nanaitra sy nampifono toromaso-pitiavanao tao anatin'ny taona maro. Aza matahotra ianao rony eny fa tsy misy ary tsisy afaka hisolo ny toeran'ny Lali izany mihitsy eto amin'ity tany ity niza tovovavy voafidy ny foko sy ny fitiavaka tao anatin'ny kitana analikisy Lali ary na ny fomba ny fandraisanay aza mantsy dia hafa mihitsy ary toy ny kisendrasendra nefa mety efa tolo-janahary sa ahoana ozy eny ie marina mihitsy zany anaka ary izay mihitsy eny no mahatonga mampitandrina anao amin'ity dokotera kely mpanampy anao ity ohatrohatran'ny hafahafa mihitsy mantsy ny fahitako ny fihetsika kely iniko no ary tsy minatra mihitsy ny ampiasa ody fity mba hambabona amin'ny fonao. Mahery vaika kokoa ny ody fity avy amin'ny natiora ary neny na ampiasa tapaka azy vovopaty hambabona amin'ny foko azy izy tsy ahasarika mihitsy raha izany no marikorikoka fotsiny izao raha toa ka anao an'izany amiko matomizely ihany ka dia izaho hihinana maloto fa zao ngeriny eny eny anaka ataovy antonasa mihitsy ny fitadiavana io trano toerana misy ny rain'io rehefa tonga any Antananarivo eny ary raha sendra tsy hitany eny any amin'io trano io zareo dia amin'io adresin'ny orinasa indray andehanana orinasa indray mantsony io ary io rain'io ihany no tale jeneralin'ilay orinasa dia mba omeo an'ny Lali ty taratasy ty taratasy mahakasika ny anaovana ny fandaharam-potoana ny famofonay no raketin'ity taratasy ty. Aza matahotra ianao anaka fa tsy maintsy tongako any tsara taratasy ty ary ezaka ihany koa hitady ireo toerana natorinao ary io dia izay zany rineny matoky an'eny eno ary dia mirary soan'iny tongava soa efa anaingy ity ny fiara hitondranareo amin'ny 4 hariva zany no anaingy anareo dia izany hoe raha pitso mivaly marainy nareo ny tonga ny tanà raha toka hoe mizotra tsara ny dianareo eny ary mirary soanao koa mba omen'Andriamanitra fahasalamana sy herin-tsaina sy tanjaka mandrakariva ahatotosanao ny adidy aman'andraikitra izay antsoroanao ary koa aza dinanaka ny mangatabavaka amin'Andriamanitra mba hanomezany saina endry anao ary hanomezany hery
anoeranao ny fakapanahy izay mety andavanao koa eny rery eny zay fa veloma ary eny dia velomany amin'ny lali olo tiako any veloma re anako ary mahereza dia iny eny ihany koa ny mba mahereza ihany koa eny an-dalana eny dia mety ho tia mihitsy le trano ipetrahan'le tovovavy olo tiany jaona satria tia mipetaka amin'ny mpilanam-baravarany tia ny adresy mitovy amin'ny tia nitsoratany jaona ato amin'ny taratasy ity raha fijeriko an'ilay trano aloha dia hita fa tena olona manan-katao mihitsy ry zareo mipetraka ato villa lehibe mifefy tamboho sy karakara vy manodidina ary ahitana fiara vitsivitsy ihany koa eo an-tokotany dia inona reo no ataoko izao andondona sa ndraso tena misy sonnerie tia mipetaka amin'ny vavahady ity ka aleo mpitsiriko io sonnerie io aloha ary ohatrany tsy misy olona ny ato izany indre ary toa misy raha toa mampaneny sonnerie io mbavady io izany iza koa ary azafady tompoko mitady olona amin'ny otrany io nga ianao eny tompoko hitady an'ity olona voasoratra amin'ity taratasy ty tompoko iza hoe azafady zato izy madama azafady ty tompoko mety mba fantatra hoe ty olona voalaza amin'ity adresy ty raha mise azafady sa tsy poniny ety ianao io rasy hoe fa tadiavinao atao inona nge izy ty aronao izy tokoa moa ianao azafady fa fantatrao anga aloha ty olona ity tompoko za mihitsy madama olona voalaza eo amin'ny adresy eo amin'ny taratasinao io izay no mahatonga manontany anao hoe izy aloha ianao ary ina no hitadiavanao tena faly faly mahafantatra anao koa zany tompoko ianao zany ngarandretsa harinjaka eny madama za tokoa no isiko raha antamalala Marguerite ny anarako ren'ny Jaona Ranala dokotera vao navita fianarana io zanako io ary miasany amin'ny hôpitaly lehibe any Toliary any izy ary mifankatia amin'le arzaka lalizanako vavy izay nanao mission tamin'ny asa fanaovan-gazety tany Toliary izay nifankahitana izy ireo ny ray lalana tamin'le fiarakodia Rendoza izay no mifankahitana voalohany ka netombohan'ny fankatiavan'izy ireo ianao zany nren'izany tovolahy olo tianjanako zany eny tompoko eny ka efa nolazaina tokoa zany madama tamin'izy vao tonga avy nanao mission tany amin'ny faritra Atsimonosy iny eny dia faly mahafantatra anao zany madamako ary faly ihany koa mandray anao ho isan'ny fianakaviana satria eny raha raikitra somatsara ihany zany fikasan'ny ankizy dia ho mpimbonanako sika zany ko marina tokoa zany re tompoko ary manarak'izay dia ity mbola misy taratasy nampitondray ny zanako omena ny lalio hono mba omeo kely azy ity fa zava-dehibe mihitsy ny voarakitra ao anatin'ity taratasy ity mikasika ny fandaharam-potoana amin'ny fifampifony izy roa mantsy ka maninona mora matora ianao mihitsy no manolotra ity taratasy ity amin'ny lalia zanako dia mba mifampiresaka ihany koa nareo sa fa ao anga izy tompoko ka tsy mbola ato izy saingy efa ora fidiny zao ka mino fa efa ny andalana ody izy zao andao aloha manosoa aty an-trano anao dia aty kosa ianao miandry azy ka sody aza mihafahafa re ianao raha Marguerite moa izy teo efa ho fianakaviana ray ane sika ho ahy andraso aloha fa movavady dia apiditra ity fiarako ity ary ampandroso anao avy eo aza mihafahafa re eny ary re tompoko petrapetra sotra indrindra tompoko eny ary aza mihafahafa mihitsy ataovy toy ny olo efa mifankahalala sy mifanerasera-try ny ela mihitsy sika mba tsy hampiseranelana eo amintsika ka saty zany kosozy ianao tena marina mihitsy re zany tompoko hitanao azo zany ka raha tsy dia mampaninona anao dia mba ajanao nikerany mihitsy aloha hoe tomboko zany fa ohatry ny hoe mifana lavitra be zasy ianaoko atsy fotsiny hoe randretra dia ampy sy mahafaly azy zany mialatsy indrindra aloha izany eny ary rery njarandretso zay indrindra fa hono aloha inona aloha no arosoko anao ranom-boankazo sa champagne sa whisky ohatrohatran'izany aoka re amin'izao randretsa fa aza misahirana amiko ianao tsy hoe misahirana aminao akoho raha mahatoa Marguerite fa
zavatra efa misy aty amiko dolana io rehetrarehetra ireo ary tokony nataoko aminao koa zany no mba ho mari-panajana ataoko aminao amin'ny mahasamba ny vao nidirana tao tao amin'ny mianakako. Fidio re zay arosoko anao raha mato Marguerite io ary aza mihafahafa na menamena trotran'io aloha hoe enao kory ngiarandretsy zaniko raha mba kaza re aroso ahy dia miala tsiny amin'ny fanomezako fahasairana tsy misy tsiny re ilozo kely vetivety aloha ianao andeha hikarakara kely an'izay mantsy aloha fa mba anaranao fahanginana sy mba amantaranao sady zay mety ho lokon'ny fianakavianjanakao dia eo ambony latabatra manoloananao io io misy album lehibe mirakitra ny tahirin-tsarin'ny fianakaviana manontolo azonao jerena avokoa reo ireo jereo eo eny ary rehefa dia misaotra indrindra dia ilozako vetivety aloha ianao tao ary ngiarandretso tsy otra be le rainy laly sarika ary koa tsy mana vao olona zary no somary menamenatrako raha ny fijeriko izao tokantrano zareo izao aloha dia hita fa tena olona manan-katao mihitsy izy ireo mana-porofo izany izao fahafenon'ny karazam-panaka sarobidy mamena sy mandravaka ny efitranony izao ary mihinan'Andriamanitra sy mety olona mivavaka be ihany kory zareo satria ny lafindrindrina efatra rehetra dia samy misy andihan-tsoratra masina avokoa raha ny fijeriko angarandretsa ihany koa dia hita fa mbola tanora nefa raha ny filazan'ny lalizanany dia efa kambotirena izy izany hoe efa matovaty izany ny rangahytiako olona manakaja sy manan-katao toy izao ry zareo nefa nahoana ny tsy manana mpanampy an-trano nakarity mpiandry tanàna akory izao dia ngiarainy mihitsy no maka zavatra roso ohatra inona koa moa no hidirako lalina amin'izany mafy ala zao dia ny zanako lahy raha toka ho raikitra somatsara ihany ny fanambadian'izy sy ny zanaka vavingarandretsa satria hitako taratra ety ivelany izao fa sady manan-kataony raha vozanjanako no mihinan'Andriamanitra ihany koa ary mihina fa isan'ny tovovavy tsara taiza raha laly ka afaka hanome hafaliana sy fahasambarana an-janako eo anivon'ny tokantrano izay ahorin'izy roa kely leo aloha telefona nikala kely mivetivety fa sao dia mbola tsy hody nika ho afa-baraka amin'io madama io mampiandry azy ato sady mety tsy ino mihitsy ary izy fa everiny fa ho lelam-pandainga eo ndaso mihitsy aloha ka allo lalifa izao za tokoa ty ry papa fa misy inona misy ilan'ny papa anga fa efa aiza ianao io izao anaka efa ety an-dalana ody mihitsy azy zao papa mandeha bus sa mandeha taxi ianao io anaka sa ahoana fiaran'ny orinasa reny manatitra ahy fa misy hitadiavan'ny papa maika avy eo tena misy tokoa re anaka asa mivilivily lalana mihitsy ianao fa tonga dia midia avy hatrany ety hatrany fa misy olona mihaja miandry anao ato olona mihaja izy ary papa olona anao interview ve tsy izany mihitsy rery lalio tonga ava malaky fotsiny ianao fa olona tsy ampozinao mihitsy no miandry sy nitady anao ato fa iza re zany ry papa aleo reo mba ataoko surprise aminao anako tonga ava malaky fotsiny ianao raha tia hita azy sady efa sasa miandry anao koa izy ato papa koa mahasosotra ka maninona zao raha mba lazaina amiko izany allo papa ary aloha entina amin'izay aloha reto sakafo reto aroso ho an'ny vahiny fa mangingina sy mipitrapitra ireo raha matoy io sady ohatra ny saroka ena tr'izany ihany koa ny fijeriko azy izy ihany koa aloha tsy ratsy na dia somary efa nahazoazo taona ihany ary angamba tsy dia mifanalavitra firy ny elanelana misy eo aminay sady toa hoe kambotra ihany koa ilay tovolahy miaraka amin'ny lalizanako vavy ny dikan'izany dia manano teny raha matoy io tena moa izany fa tsy dia mitovy izany zaiko samy manano tena dia mahakorandrehetra dia mirediredy ay moa ny ankizy ary mbola tsy hay na hanao ahoana na hanao ahoanako nefa izany sady no ao an-dohako aleo entina ny ranom-boankazo sy ny mofo mamondra fotsy fa hanahirana io
dia misaotra indrindra nareo mianaka ary ngiarandretsa fa tena afa-po sy mahafinaritra mihitsy ny fandraisana nataonareo dia misaotra indrindra reo ary tena tsy naposiko mihitsy ny zavatra mety nyseho ngamba ho faly sy tritrika tokoa lehilahy tokako any an-tany lavitra any raha hitantarako izao fiainantsika telo mianaka teto izao tsy misy tokony isao anao re zany raha mahatoa Marguerite izay ary miala tsy be lehibe fa vahiny tsy naposina anao ko ohatrany somary tsy dia tomombana loatra ny fandraisana anao ko izany tokoa rery mamany Jaona rehefa tonga ty aminay ianao na nareo sy Jaona manaraka dia tena ataona isy papato ny fandraisana andreny mpanjaka kely reny mihitsy ny fandraisanay anareo mary mianaka koa mba lalongerika fa fandraisana inona indreny mbola tsara sy tomombana mihoatra nyreny nareo sy teto androany ireny sady ho raisina toy ny mpanjaka ahoana koa moa ka mpanjaka ny fonjanako vavy kosa anie ny zanako lara matoty andrizay asa zay ngamba ny mahatonga azy anao toy izany ko izany tokoa rery neny na reny anankireto hoa dia be vasivasika fa aleo aloha ary reto handeha ny andro angety efa ariva ny any an-trano koa mbola mikorontana sady vao tonga ny ala tamin'ny taxi borosy avy eny amin'ny fahasakarana dia nametraka ny enta-keliko fotsiny no nitiako tany aminay dia izao za mbola tia izao fa iza marina moa neny mody eny ambany diry hanaka ny mody eny izay no mipetraka ka nazany aza aleo fateriko amin'ny fiary neny dia sady mijery nyfonenanao any mba manatitra neny ka sao dia hanahiranao anefa izany mbola lavitra ihany ane ambany dia izany raha miala eto aminareo eto mandeha bus indray mandeha fotsiny anefa dia tonga any tsy misy manahirana re izany ry neny sady mba manampinampy anao ihany koa ny raha toa ka misy zavatra nampiako ny neny sa hoana ry papa mety ve izany sosokevitra izany tena mety mihitsy izany lalia ary za reto mba mieritreritra hoe maninona mora antsika mianaka mihitsy no mandeha any sady ny andro ny ety efa mandroso ariva dia miara-misakafo any amin'ny restaurant aloha tsika telo mianaka dia avy eo manafitra azy mody tsika mianaka vao mamonjy ny fonenantsika tena mety mihitsy izany hevitry papa izany sa hoana ozy neny ka aloha izay no atao ka sao dia io ndray neny fa hiafahafa aminay sy papa menatra ngamby izy anakako tena hitako sarikehatra be izany mihitsy ene izy io anaka io raha fozam-bavinao iny eo azany aiza koa rery randretsa ianao zady dia be filaza mihitsiko ekeo re izany sosokevitra isy papa izany ry neny io hitahoako tena ho faly sofeny mihitsy neny afaliana isy papa raika ianao izany fangatahany papa hiara sakafo aminay eny amin'ny restaurant izany tena marina tokoa re izany raha matoa izany hoa eny ary rery izy mianako hiara sakafo aminareo any amin'ny restaurant izany misaotra ry neny ka aleo ary aloha iomana isoloka antsy vetivety za koa ka iomana solo fitafiana ihany koa aloha vetivety ay dia mba ataovy metimety tsara ny fiakanjony papa kostara mihitsy anaovana eny dia sombonaiko tena kivy tanteraka ka no heveriko faona mahazovazy alalira ny resaka telefona tamin'izy tany toly ariny hoe miaraka amin'ny olo-tiana sy ny hoe fa manana olo-tiana ay tena marina le izy tonga nitsidika azy tany an-trano ny rafozam-baviny ary dokotera voavina vita fianarana tany ivelany nosy zany kofo-boe olo-tiana zany dia inona tsy moa zany ny amiko raha avatro ny nofinofiko disaorina loatra ny faniriana ozy izy lalita amiko ka tsy anjarantsika niaraka ohatra ny teny mandatsa sy teny manisy ny fandrenesako ny teny lalita amiko hoe tara loatra tsy ataoko ty efa volana firy zay ny lazako azy ny faniriako ny mba hoe iaraka aminy nefa tsy nasinisira ny fangatahako tsy olana ranga zany tsy vehivavy ray akory nataoko andratra ny foko fa ngako moa lalirery ny tovavy milay ary maninona tokoa moa raha mitirefy laminany nefa ny fomba fiainana ohatrany tsy dia laniko loatrako dia so mivantambatana loatra manko ka aliny amin'ny fomba fiainany manontoloko joary oe lali marina fa hoana indray ry joary ty mivoka sigary tya
Fa nanomboka oviana indray moa ianao tia nivoka sigara? Tena ohatra marary azy any lohako izany ry Lalia dia mba nandray iray kely aho. Fa inona nankarary lohany Joary? Ary maninona tsy manantona dokotera mpitsabo maka fanafody fa sigara manimba vatana io ny foana ka nanandrakandana nina panafody ary ry Lalia fa tsy afaka dia naleoko sigara ny foana. Fa hono angamo ianao tsy hoe andeha mitairaka ny Tomasina ndraika? Andeha mihitsy aka. Saingy ny hemitra raha-pitsitolakany indray ny diako makany. Sady mpanao gazety roa mihitsy anie onona alefa nitaleha mitairaka any ka tsy haiko hoe isa no alefa niaraka amiko any. Ive? Nefa zao ry Joary raha mba sikasianao zao no miaraka any dia maninona ry Lalia? Tiako ka. Tena mahafinaritra any miara-miasa aminao indrindra hoe tournée. Ka hoana? Ho resako ny tale dia isika sy Joary miaraka? Tsy araka aminao any ary Lalia. Fa nahoana kosa ry Joary nahoana ianao no manda mafy niara-miasa amiko? Mandrara ny foko tsy araka aminao sy anakaiky ny vatanao ry Lalia. Joary fa nahoana fa maninona anao miala tsiny ary Lalia fa tsy mbola manam-potoana hifanazavana aminao ohatra sady tia tonga akaty ny fofom-badiko Bonjour Joary. Manao ny la? Efa vonona? Efa vonona tsara ka. Ka andao ary mikara fa tara. Eny are velomy Lalia? Velomy ary nareo Naninona ary Joary? Inona ty tiavany miara-miasa amiko indray amin'izao? Ary mankarary azy ahoana koa ary ny miaraka amiko? Mahagaga. Na ny firesany ary dia ohatry ny hoe hafahafa be izany. Tsy haiko hoe tezitra ary ve sa ahoana? Inona nefa nahatezitra? Ary ty tovovavy naka azy teo tsy iny ary ve le kiala niarany sakafo tamin'ny tany amin'ny restaurant ka no hoe lasa fofom-badiny indray. Misy tsy mazavazava ny toetrara. Tsara hoe dokotera ny karanao any andrenivohitra Madagasikara any? Tsy zany ry anitra fa andisy eo amin'ireo ray aman-dreny sy fianakavian'ilay olo tiako Zao moa tsy voatao mifampifonay ve? Dia mety ho fety be mihitsy zany ianareo zao dokoterako. Fa ahoana ho ianitra ka? Ka hanao famatoram-pitiavanako. Mbola tsy amin'izao zany fety be lazainao zany ry anitra. Mbola santatra-mbava rano eny araka ny fitenenana aloha zao. Mbola famifona aloha zao. Ary amin'ny mariazy angamba vao azo eritreretina hoe fety be. Dokotera, tena ho sambatra sy tretrika ery zao mademoiselle Lalia fofombadinao nahazo anao. Fa ahoana ho ianitra ka? Satria izany fotsiny. Tsara nge ianao dokotera. Izany Tsara bika, tsara endrika, fanahy ihany koa. Ao aminao daholo ny hatsarana rehetra. Aza matahotra ny eo ry anitra fa mbola misy tovolahy manana n'ireo zavatra takianao ireo ny ray andro any tsy ampozinao fa ho tianao ary mbola mihoatra lavitra anao ireo aza ny hatsarana ananany. Toa ho sarotra nahita olona solo ny toeranao dokotera. Maty mizely anitra. Efa niteny aminao foana hoe mbola ho avy ny anjaranao. Tena hanome ny fitiavana ary hameny ny fahasambaram-pitiavanao. Fa ny angaviako anao dia nitsofanao rano ny fitiavako sy ny diako mba tsy ho azo sampona tsony eny an-dalana. Sao dia ahita tovovavy hafa solo ny toeran'ny Lalia indray ve raha sendra misy loza be famoivoizana? Tsorika aminao ry anitra. Fa na isy aza ny tovovavy maro tsy isy anaitra ny foko na hasolo an'ilay fa nifidiko sy nanolorako ny foko. Lalia nefa voasoratra Ka zany ange dokotera no ilazako aminao sambatra le ho vadinao ny fanananao an'izany fovolamena izany eo amin'ny fitiavana izany mihitsy. Mitsodrano anao dokotera, tantera soma tsara ny fikasanareo sy mademoiselle Lalia. Misaotra ry anitra. Ary za koa no maniry mba hanananao tokantrano sotsoela.
Fa hoana marina ny tena fanapaha-kevitra ty ny amin'inona moa no tena ho fantatra ary nanefa tsy dia azoko loatra. aza modika izy ohatr'izany le tsinareo ny amin'ny fitiavako any langy eny tiako ho fantatra satria papa efa nanontany momba antsika tokony roso iseho any aminay nareo. Nania, za kosa ny tsy mbola niteny nanamboraka fitiavana taminao mihitsy ka ahoana moa no hoe iseho any aminareo zay tsy azoko mihitsy fa nga kosa moa tena tsy manam-pitiavana mihitsy zoary tsoroko aminao loro Nania, hatramin'izao dia tena tsy mety hitempo anao mihitsy ny foko na dia miezaka mafy ity anao aza andray kosa letsy dia ilalao fotsiny izany ny raha laniko somba tsy rariny dia tsy misy fitiavana vena dia kely akory aza. Ka za kosa nerina ny efa niteny taminao fa tsy tokony hifanerasera matetika intsony tsika saingy ianao tsy mety mbola misisika ihany. Tsy mety amiko mihitsy ny tsy ahitanao ry Joary tsy misy dika ny fiainako raha tsy manakaiky ny vatanao izay ohatra misy hafanana mamelombelona ny atom-panahiko sy ny foko izay adala aminao fa dia nahoana loatra ireny tsy mitepo ahy mihitsy ny fonao nahoana ry Joary inona loatra ny antony dia tsy haiko rerina ny sady ajanony ihany koa izany fanontaniana napetrako amiko izany tia tamin'ny manatona antsika ity mantsy le mpiara-miasa amiko sady toa misy tovolahy miaraka aminy ihany koa izany ko. Ay le tovovavy tany amin'ny restaurant toa miaraka amin'ny tovolahy tokoa izy izany fofombadiny angamba izy miaraka amin'iny ry Joary manahoana ry Rokely manahoana lale ary izy moa no izy ary lale eny tokoa ary mademoiselle sa izy mijaonina fofombadiko ry izy roa ary izy kosa ry jaonina no Joary mpiara-miasa amiko ary zato tovovavy miaraka amin'ny zato kosa no naniolo tiny dia faly mahafantatra anareo roa ary Joary sy Nania izay koa faly mahafantatra anao ry jaonina ary mirarina ny fifangatiavanareo aritra hatramin'ny ela indrindra sa ahoana ry Joary izany tokoa ry izy roa misaotra anareo ary toraka izany ihany koa neny anareo Rokely fa zao ry Joary miala tsiny aloha fa nanapaka ny ambiansa anareo somary mbola maimaika mantsy izay anatitra n'ity fanasana ity no antony nahatongavanay fanasana inona ry lale izany hoe atao amin'ny sabotsy 7 avy izao ny fifamofona izy jaonina ka lasa indro misy fanasana atolotra ho anareo no mampiara-miasa antsika ary irinay dia mba ianareo roa miaraka mihitsy ny tonga amin'ny fotoana io izay mihitsy aza matahotra kendry ry lale fa tonga miaraka mihitsy izay roa amin'ny hoandro volamenanareo io dia misaotra mialohanareo ary aloha angatadalana izay fa mbola betsaka ireo fianakavianao tetezina nefa ny fotoana fodifoiko eny fa dia miandalana nareo randeha dia mirary soanareo ahatanteraka ny fikasanareo misaotra ndray ary izy roa zafady aloha mialatsiny kely aloha raha somary manapaka ny korananareo tanora sy nareo olana saina ny andro moa ty efa mialina ihany ny korana sy ny nalohana ihany koa efa mba madivadiva vity ka dia omena fahafahanareo ankizy izay mbola mazoto raha noho ny lanonana tika tongavana manko ankizy dia zao mba mangatadahana aminareo izay lehibe fa efa mba somary vizambizana kosy ka zao ary tsy maninona fa omendalana nareo zokony sy efa nahazo taona raha ohatra hoe andeha nefa kosa mialohan'ny andao zanareo nay dia mba sitraka isy telinay indrindra raha mba miara mifaly sy miara mandiha faraparaina aminay nareo sao anao tsika mbola hanony lanonany ary homariky ny firaisantsika noho izao andro mpifalianandro any zao raha dia aleo samy ifanolo-paritenerana ary tsika rehefa lahy tompom-bady no manome fahefana dia aleo laleo tiako no mitoko aroviniko analako n'izany alahiriko izany io raha mahatomarika rito mitsangana indray fa mbola tsy manaiky mihitsy ankizy raha tsy miara mandiha amin'izy ireo faraparantsika mitsangana ianao hoe hoazy zay ka zany le raha ndretsy efa tena visaka mafy mihitsy andro ray amin'ireo zanakitsika ireo re anio fa andao hoe anao tiako sady defa vitsy izay fiaraha-mandiha amin'izay dia ateriko amin'ny fiaraina aminareo ianao izay avomba miverina mody aty ndraiko andao ary re tsy sapanao hoe sady tsara ihany koa anie zany hira rehefa ny zareo opérateur zany mampatsiany tamin'ny fanotanovana mihitsy enao koa ka
ka marina ne zany rakazity no titsy dokotera ao zay ro mahadomosirina ny zasy ianao rehetra nge sisany tsy manana kopla miara-mandeha amitsika tsy setraka dokotera ngara miara-mandeha any saika ny tany aloha mihitsy azo ry mahadomosirina ny ka tsy mitsangany zato izy naleo ary aloha anampitra n'ity wisikina raraka ato anaty verako ity tena mahay mandiby mihitsy nge dokotera John ity aiza korina nia enao raha ny tena efa hitako zatra mpandiako efa matetika mpamonjy soare ngamba ianao ty zany aloha dia marina matetika any miaraka amin'ny namako mamonjy lanonana ohatran'izao alim-pandizana ary amin'ny boîte de nuit izay mety ho fanalana azy fa ono aloha enao ty vi fa tena mpigoka sa mba hoe mandrailay fotsiny fina mahatonga ny dokotera ny tany an'izany zany rehefa to hitako tafa ohatra loatra ny alikola sy ny sigara laninao nefa ianao to ohatra ny tsy miotsona akory ay ve tsy hoe mibogoka akory dokotera fa mba mandray ray kely fotsiny ay ve fa zao dokotera ka ao zay ry mahadomosirina ny tena sambatra mihitsy ho itovavy izay hovadianao io nahazo anao fa nahoana ka zany fotsiny tsy afaka amin'izao za entinao miara-mandeha aminao zao fotsiny ary mbola vao miara-mandeha fotsiny dia efa mahazo hafanana mainka ve fa hoe eo anilanao sy ondana eo an-tratranao mandrakizay angamba tena ho safinonoka fa ngamba hoe ianao io tsy mahatsiaro sambatra ihany koa nilan'ny joary olo tianao ka joary ve joary nge dokotera tsy manam-pitiavana akory ahoana tsara hoe ry mahadomosirina ny zany ho tsy manam-pitiavana joary joary fa maninona ne zany fihinao mafy be toy izao lalia tsy haiko mihitsy ry izy anaovako ny tenako eto ampiarahana mandeha aminao zao nge fa maninona ry joary tsy sitraka ao ngany miara-mandeha amiko sy ny nangalako anao teo lalia ahoana ry joary marary aminao reny foko ary tsy haiko mihitsy ny nampionina azy mieritreritra hoe lasa n'ololany ianao fa tsy hoa marary anao ary lalia joary lali tsy anjara reny itsika mahaisa manaiky ny lahatra sy ny anjara tsy rery lalia ny fantatra dia nalain'olona tatapoko anao ary nalainy akeriny sy aterisetra tsy mino an'izany anjaranjary zany joary aza manao an'izao re ianao tsy voasoratra ho anao fa jonina ny voatondro ary amboary ny sainao sady azafininao mafy be toy izao fa manjary mahasary mpisaina amin'ny fomba teo ka lali ny jiro nefa atiantsika daholo maso ny mpandihy eny ary aleo ny fiaraha-mandeha aminao mihitsy no ajanoko raha mahasary mpisaina amin'ny fofombadinao ny faminako mafy anao ary ola mary ahoana zay raha ndretso tsy mba mampatsiahy sy mampitamberina anao ve ho any zao fiarahantsika izao tamin'ny teo aloha zao tsika mifamihana amin'ny raharahany ankizy izao ko ianao ty kotsy afaka fotsiny re raha ndretso zany arako tony vao maly ny fahatamarana ny lalovako mahita zao fiarahako mandeha aminao zao zany lazaiko aminao zany hoa mampanembonembona ny vita rehetra fahiny ary mitady amorona alahelo ny fieritreretra anazy dia mielona tsy hiverina tsony tokoa moa reny zavatra ny lalovana sy natao tamin'ny androm-pahatanyrano ireny raha mampoty aoka re raha ndretso sao dia ho azy ny retim-potsy fidinety tenao eniko mantsy fa na dia ny fitepony fonao zany ary to ohatrohatra ny tsy ara-dalàna mihitsy enao ty koa raha mary zao no izy aloha teloko any amin'ny misy anao rehefa tapitra zay irarantsika mandeha amin'ny ankizy zay dia iza nefa niara-ody aminao indray rehefa avy manaty saka ny andro ane alile mitota kely sy mipandendaka masika sy miao ohatra ny vitika enao ty koa rehefa tonga any tsika hita foana ny atao andao amin'izay aloha iaraka hitsotra amin'ny ankizy sy anao velomazy ireo fa efa nidramina tsy misy mpanditsona inge reo jereo fa tsika sy anao mifamianety indray ty nijeren'ny ankizy eto amin'ny seritretiko manahiro eny tokoa raha ndretsa na taperanirana andizantsika iny ary tsy rentsika akory zany avariana fa misy avisana ny lasa tsy hiverina fotsiny eto ora mary tao mbola azo averina aza ny lasa taloha dia niako ilay fiarahantsika teo maharenina re raha ndretsa fa mahamenatry ny ankizy
Vavahoana marina aloha fikanao tery Joary a. Tonga rangaha dia tsory amiko rehefa tsy tia ahy ianao a. Sary aloha tapahana manomboka anio koa ny amintsika fa sady manome fo nohotrany mandany zara fotsiny. Ka efa ela nirina ny any teny taminao fa tsy manam-pitiavana anao aho any nefa dia mbola misisika ihany e. Hay, fantatro ihany koa ke ny fikateny. Ary koboko daholo ny fihetsikana tao tena sy tovavy mifamofo tamin'ny dokotera John io. Tsy vany ny tena sy tovavy io e. Endra izay saka manafiko eo ianao dokotera. Nania, fa ino ty ataonao ty e? Fianao ve adala? Zandre lazay le tsisy saina sady tsy vany ty fa adala. Inona tena tasazy? Maty aty tamasiko. Tena tsy rariny kosa zany ka vonoko taperiko eto ny ty anio. Tsiry Joary a. Avelao izy e. Be loatra nely ny alcool laniny ka tsy hainy tsony ny fientenany. Marina tokoa izany Joary a. Ny tokony ataontsika izao dia ny manatitra azy any amin'izay finanana misy azy ihany. Iza ihany koa nanakaterinika raha tsy vanina saka manafika io ty. Every tena fa tsy tazako ny fifamipinana natao tena sy Joary teo. Nino koa aloha fa tena misy koa aloha mandrisika ny Joary tsy ho tia anay e. Moramora kely sady favanao mademoiselle fa sao dia mba tafahoatra amin'ny tokony ho izy. Lalia, mitonelo anao fa aza dia misendroatra amin'ny tsy amin'ny antony io ka. Tafahoatra loatra ny lesy ny teny avoaka ny vavany. Tena mandratra fo. Ka olona mamo anio mantsy anareo e. Ary inona moa izany olona mamo izany fa tsy ohatry ny adala. Tsy mahafidy izay vava voaka ntsony. Oe le ty e. Tena dokotera amin'ny tapo mihitsy ty. Efa hita mihitsy ny hoe tapony ody fitehatra amin'ny masony sy ny fisainany. Ezako za manampy azy sy milaza marina amindrelona izay ny fadala. Rora nga ipitsihana ilana malaky fa sao dia efa ranony aretireto etiko. Sy reto izy ohatrany reny adala rehetrano reny. Hita mihitsy hoe fifambofombady mampimebetsy. Velo miteny izany fa tsy. Mady mijery Nalia. Miverena aloha ianao e. Aleo izy andeha dokotera. Tovavy raha tsy fitondratena mazava. Aleo mihitsy izy andeha andro Jauna. Tsy azontsika atao mihitsy ny mandefa rery azy any e. Olona mamo le iny e. Nefa dia hitondra fiara. Aleo enjehako vetivetika any aloha ka. Jauna, aleo izy andeha any a. Lanonantsika hatrihana. Jauna. Andray. Lasa ihany Jauna nanaraka azy. Aleo John nanaraka azy ihany raha izay ny tiany sy fantany ny fametry Lalia. Za kosa angety vonina ny fahasambarana ao anao e. Joary a. Mbola zany ihany ve ny ataonao nefa dia efa zao hita maso miharihary izao ny zava-miseho e. Tia tena loatra raha ianao ry Joary. Avelako ianao fa andeha hanaraka ny fofombadiko a. Lalia. Fa lasa iza marina ary papanao teo e. Na zaza ry Jauna tena gaga mihitsy hoe lasa izy a. Nefa jereo nefa mihidy daholo inge varavarany. Ny vavady ihany koa mihidy avy ety ivelany. Dia lasa iza marina ry izy. Manaky ary Jauna fa sao dia mba nisy nanafika tamin'izy nodomaly iny papaka tsy tafody satria na ny fiarany enti-nomaly aza dia mbola tsy ato. Aza mora taitaitra toy olo ianao e. Fa hono efa mba niantso azy telefonina nga lasa. Oe, izay tokoa ny tsy azoko atsaina. Andrazy tokoa e. Ahoana e? Tena tsy mandeha mihitsy ny telefona ny papa ry Jauna. Dia ahoana izany? Ngamba misy zavatra mahazo amin'ny papa mihitsy ka. Zao ary no atao e. Ndolotsika ho any amin'iny anontany azy satria nilaza nafitra ny entany aminay mantsisy tamin'izy nandao antsika tany amin'ny fanasana alina iny. Izany ve? Andao tokoa ary. Eo ary miakara ato anaty fiara e. Dia aza mivala-ketra koatran'iny moa kiry malala. Oe, fa masoko ve ny mandrosa tena ny fiaran'ny papa mihitsy mipetrika eo tokotaniny eny io. Eny tokoa. Tena fiaran'ny papa io.
Fa ahoana ary zao e? Maninona ty marina ary papa? Samy misy entana adinony dia nalainy vao maraina. Nefa neto mbola midy daholo izany varavarana eny izany e. Fa ina koa ato mampime an'lahy eo? Zao koa ve dia mbola tsy fantatra ilahy ihany e? Inona ny tsy fantatro? Mazava be toy ny karatrinaivo zao. Vakiana fotsiny. Hitanao? Jerefa tsy misy olona an'izaniza atao anaty fiara ato. Ny varavaran'ny tranony eny nefa midy daholo. Hainao amin'izay izany mizotro ny tantara. Tena tsy azoko mihitsy ry Jaune. Ka ny fanaty papa sy neny alina. Ary rehefa tonga nanaty trano eny taty papa dia tsy noditsoa fa avy hatrany dia nijanona nandro taty amin'ny eny. Ary mbola samy resy toro vokatry ny avy-zaranao izy roa kely hatramin'izao oro izao. Dia izany tokoa ve kiny marina? Aza mikoropaka mihitsy eny lahy. Aleo fa hotodomintsika moramora izy ireo. Andao ny anatona ny varavarana akaiky itsika. Ndao ary hoe. Tena tsy ratsy kosa aloha fika amin'ny papa sy neny ary tianay mihitsy ny fisotro ny tantara. Izany tokoa. Tena tsy napoizina mihitsy. Ay ve papa sy neny reto mahay mijeu film be toy izao e? Karera ankizy io. Mba tena lalina sy mahamenetreri zato filazanareo anaika. Sady reraka be anko izany le omaliko. Izaho koa ne tsy navelandra Marguerite noditsony noho ny fahamaroan'ny totakely sy ny mpanendaka eto tanàna kosarak izy. Fangah kosa moa izay aninony. Aka izany ko. Tsy maninona akory izay fa milaza ny atsara ny tantara fotsiny. Sahoana kisery? Marina mihitsy ankizy izany a. Ny ritsika ary ny toizan'ny tantara hatramin'ny farany toy ny lambana koa e. Dia mba ho rain'ny sary bakolo lahy sary bakolo vavy nareo roa kely. Amin'izay mba namanay e. Maharenina eo ahy ianao ry Jaune. Izay atony ianareo roa kely maraina izao tenenina fa tsy ianareo no... Izany tokoa reraka izy ajanonany amin'izay mivazivazy fa tena fototrezaka amin'ndeha atrehanako. Marina tokoa izany ry papa sy neny. Ary aza tao mahatezitra anareo ny fanalana kely mba nataonay e. Fanalana azy toy ny fanalana rehetra ireny. Fa zao ny tena resaka e. Menanareo ary izay e. Efa vita soma tsara moa iny ny famofona sy lalifofombadika. Ary nefa ny rahantsika nanapaka reny ihany koa ny daty anaovana ny soratra sy ny mariazy ka afaka efa bolana dia fitaina daholo ny rara. Marina mihitsy izany ka. Ka zao ry papa sy neny rehefa nifandiniky izay roa kely dia hiaraka ho an'ny tiliara aloha hiary toetra mandritra ny tapa-bolana aloha. Mba hahafahanay miara mifandinika tsara amin'izay mety anatotosainay ny rarahanay e. Kasa hoe ahoana ny hevitra reo mikasika an'izany? Ka raha ny mikasika ny amiko manokana aloha anaka no tianao fantatra dia... Menonao ry papa? Tsy hitako izay maharatsy an'izany hevitra reo izany satria olona efa iray nareo ary tena iroso amin'ny fanambadianako. Sady mino fa olokely sy nandeha fianarana nareo ry Jaune ka tsy mitovy lato ansezo mihitsy ny hoe andeha mitaka ny zanako e. Na hoe hitenitra ny mahameny aminy fotsiny dia anakifika azy rehefa lany. Sanatria amiko ny hanao an'izany ry papa. Tokony ezaka ifanaja trano foana nareo roa e. Izany mihitsy ko. Eny fa na dia hoe efa navita amin'ny fanofona azy. Tsy misy tsara mihoatra ny hoe madio sy tsy misy pentina no misantatra ny tokantrano e. Ezaka ny ifanaja trano izay ry papa sy neny a. Ary raha sanatria ary ka tsy tohatra iny fakapana dia mino aho fa ho hainy Jaune no tokony atao amin'izany satria dokotera izy. Jaune. Ahoana kisery? Mbola hiverina any am-piasana nga ela zao? Afaka ho raray mahery-kely eo vao misafy marary an'indray. Fa ahoana? Misy zavatra ilan'ny malala koa anga sa... Tsy izany anke fa misy zavatra tiako resana amin'ny lahy aty e. Meno ny lahy fa tonga dia lazao e. Misy olana anga sa... Jaune no? Ohatry ny hafahafa be amiko izany ho aho le dokotera antra-piaramiasa amin'ny lahy iny e. Fa hafahafa ahoana ka? Tsy haiko fa ohatry ny hoe mandehandehanika sy manao teny tsy azoazoko izany izy. Indray andro izay aza tsy haiko hoe tena tsy namarina ary ve sa fa nanino fa
rehefa mifanena izay dia nidony mafy tamiko eo teo amin'ny tsonononiko aho. Tena marina ve izany Lalia? Tena marina anie izany ry John. Ary nampanontany tena mihitsy hoe misy antony ary ve no mahatonga azy ianao an'izany fihetsika toa hafahafaniko izany sa? Lalia, izao nisy toe-javatra niseho teo amin'ny tovovavy iny fony avotonga ny asa teto. Ka tsy fantatro hoe mbola toy an'izay ihany ve izany fihetsika naseho an'izany sa? Fa toe-javatra manahoana izany ry John? Andraso raha fa ho tantarako anao ny zava-nisy sy ny trangy. Toy izay ny fihetsika naseho ny tovovavy voalazana iny ry Lalia. Raha azoko tsara anie izany dia mety mbola manana fitiavana mivaivay aminao iny tovovavy iny. Ary izay no antony mahatonga azy manao an'ireny fihetsika ireny amiko. Angamba mety ho izay tokoa. Nefa dia efa niteny sy nampitandrina azy mafy fa mety hanimba ny sainy ny faniriany ratsy ao am-pony ao. Manahy ary John. Ina ny mampanahy anao ry Lalia. Tsy mahatokony fitiavako angamba malalako. Indrindra moa fa reny dina sy velon-drano izay nifanaovantsika ireny. Tsy hoe tsy mahatokony fitiavanao akory ilay nitiavany foko fa manahy kosa no tia fakapanahy miraviravy eo anoloanao isan'ora isa-minitra ity. Rehefa ela mantsy ny angolangolany aminao, indrindra elan'elan'ny alavirana kilometatra maro sika dia mety ho resy ny fonao ary tsy sarotra aminao ny anadiny ny fisiko. Lalia, mety akarary ny fonao ny fieritretana izany ao an-tsainao nefa dia ataovy ambony foana ny saina raha avako ary meza ho tony sy atoka fa tsy hivadika aminao velively n'iny kodona n'iny kiantra. Tsy mahalala n'izan'izy ho tiavina atopoko afa-tsy ianao toy izay tsy nahalalako n'izan'iza fony mbola tsy nisy ianao. Misaotra ry John, matoky ianao Miala tsiny dokotera raha manelingelina anao. Manao krizy be ilay marary voaviny sondromina teo ka tsy hitako mihitsy izay hanaovana azy. Andrasa raha fa ho avy hijery any azy ihany azo dia izao andeha kely hijery an'izany marary izany fotsiny aloha tisy Ay, dia ho finosina ve ny sakafonao sa hiandry ny fiverenanao avy ho inona? Tonga dia ninany alahy so mantsy mety ho taraiky ako. Eny ary reportage asa hijanona hiala hetaheta eto amin'ny hotely eto aloha. Tena leo aloha hiala fotrana sady mbola afana ihany koa zao hitondra nyreto etan'reto any amin'ny toerana ireny. Oy le tia tena mba ohatrany tsara koa izany tovovavy misotro rihitra izany sady tena manjamanja mihitsy. Raso leo mody apresako. Manao ny mademoiselle? Manao any ianao tompoko? Joary no anarako ary mpanao gazety avy any Antananarivo ny fonenako. Ay, ny akosa ianitra avy any Antananarivo koa saingy miasa eto Tolerville. Ay, fa inona ka ny asanao raha tsy mahadiso mpitsabo mpanampy eto amin'ny hopitaly lehibe ny Toliary ka. Ay, ka samy avy any amin'ny tanàna any angehtsika izany dia samy asanao tao aty. Marina mihitsy aloha ny ianao izany. Fa hono aloha maika be nga ianao io izao. Fa ahoana kay? Izany fa ohatran'ny mahafinaritra be ianao ka mba maniry hoe ifampiresadresaka aminao atao anatin'ny ora vitsy raha ohatra sy hitako ka. Fa ianao nga tsy maika? Eny maika ihany saingy mbola azoko ampandeferina aloha ny zavatra ataoko manoloana anao zoko. Ianao koa mba mampimeka. Marina izany Ka aiza raha hono izany no tianao iresahantsika? Raha tsy mampanina anao dia ndao iry amin'ny zaridaina mahafinaritra ambody baobab ery ary tsika ny resaka. Ndao ary Ve fantatrao dokotera John? Eno fantatro tsara tokoa dokotera John. Satria tovolahy tsiriny fitiavako izy.
nefa dia tsy niraika tamiko akory ny tsampy teny atratran'ilay tovavy atao hoe Lalisa izay izy. Mpanao gazety toa anao ihany koa? Fantatro tsara lalika. Ay ve? Vao nifamofo tamin'ny dokotera John izy satria mpiara-miasa amin'ny aina aman-jery ohatran'ireny voatonga izy izay sy lalia. Ay ve? Ka tovavy mitsiroritiko ihany koa nge lalia. Ary efa hatramin'ny ela no nanam-pitiavana azy nefa tampotampoka teo dia izao izy ny tsampy eny tratran'ny dokotera John Zoko. Ory-Joary mitovy olana hatrehana ange sika izany. Sahala mahazo ahy ihany koa izany mahazo anao. Sa tsy tsapanao izany? Eny tokoa. Sady olona ray mitovy ihany koa nge no isehon'ny tantara. Ory-Joary sao dia mba misy vahaolana ao antsika ary izao fionantsika kisendrasendra izao. Vahaolana ahoana ry anitra tsy azoko Ianao tian'ny Lali, za koa tian'ny John. Ary mbola samy mivaivay ny fitiavantsika azy ireo. Na ny anana ianao lehilahy ianao ry Joary ka tokony ahita vahaolana amin'izao. Tena marina tokoa izany ry anitra. Ka ahoana inona ny paika anao? Izao ny alina mitondra fisainana ary ny talety lava misy isainana. Mehoany numéro téléphone anao azako anao ary dia tiako ny ahy. Dia raha rivotsika mifampiantso dia samy mandinika an'izay tokony atao aloha. Eny ary tiany ok, misaotra. Allô? Dokotera Ianitra eto amin'ny hôpitaly lehibe ny Tolera tompoko ny mandray anao. Ka inona reny azoko atao anao Joary any rety ry anitra. Ay, ka ahoana ry Joary? Nahita efitra nga ianao? Miasa nga aloha ianao zao Misakafo aty amin'ny efitrano koa zao ka. Dia ianao reriny io? Tsy misy nizaniza afa-tsy zato. Tsara zany ka. Zao ny paika hitako ry anitra. Tady tetika ianao ahafahanao mifanakaiky amin'ny dokotera John ary manao pôzy mifampikasoko aminy ianao. Ohatran'ireny hoe mpifankatia mifampisangisangy na miampy mireny zany. Raha azonao atao ara dia ataonao mihitsy hitofanao amin'ny olony ohatran'ny hoe mifanoroka. Ary amin'izay fotoana ahafahanao manao an'izany no atongavako dia tonga dia maka sary anareo dia izay sary mivoaka avy eo no entintsika amin'ny tena ny tokantran'izy ireo. Miankina amin'izay mety ho fahaizanao mampiainana amin'ny lalon'ny filma nefa no ahatsara ny tetika. Ka ahoana raikitra? Tsy maninona fa raikitra izany Joary ary aza matahotra ianao fa haiko tsara izany. Ka omany ary ny tetika omeo rendez-vous amin'ny ora sy ny toerana anaovana an'izany dia aza atao taran'ny rapitso anefa. Eny ary mitelefona anao rapitso maraina ary ety amin'ny hôpitaly any anaovana azy Zay ary fa veloma mianitra. Veloma ary dia misaotra amin'ny fifanampiana ry Joary Dokotera? Ahonza Ianitra? Roviana marina moa izany ny ataony mariazinareo sy ilay tovavy fofombadinao iny? Afaka 3 volana eo nga maromado mizely Ianitra. Fa ahoana? Ay ve? Efa tsy elatsony kosa izany Fa ahoana dokotera? Dia ilazany dokotera ihany koa izany mba hanatrika an'izay andro malaza anareo ireo izany sa? Ahoana mihitsy moa ianao tsy ho asaiko romado mizely Ianitra. Mpiara-miasa akaiky amiko nge ianao Angamba ary ianao no ataoko hoe tsy tonga amin'ny fotoana io satria lavitra ny lalana. Aza matahotra ianao fa za mihitsy ny tonga voalohany any amin'io fotoana io Tena marina. Tena marina izany Ary eto aza dia mitsodrano anao sahady mba tsy ho azo tsampana ny fikasanareo. Misaotra romado mizely Ianitra. Fa zao aleo aloha amboariko kely ity vosina akanjonao ty dokotera. Toa tsy mety mantsy izany kio. Zany ve? Tena maika be koa nanatsofoka azy ity. Dia tsy voadiniko hoe mifandisy sy ny sisika izy eo. Io fa amboariko tsara Misaotra anao romado mizely Ianitra. Tsy saorana. Fa ahoana dokotera? Fa karazana ranomanitrinina ho azy any ampiasainao izany Tena ohatran'ny tiako be mihitsy ny fofony Fa nga moa za mampiasa ranomanitra fa tsy le hitanao mipetraka tao an-tranoko ny ray andro ry ihany. Mandainga kosa dokotera Fa mandainga ahoana marina ie zany
eo raha hoe fofoniko tsara fofoniko akaiky fa iny ty ataonao ry anitra tsy nandainga tokoa ianao dokotera tsy ranomanitra no soronao no mahamanitra anao fa molotra ao mihitsy oromaty mizely anitra efa nitenenako anao foana anie zao fihetsika ataonao zao e farany sisy iny dokotera tsy anao torintsony ahy tsy aritro loatra mantsy ny fahatsarany fitsikina sy ny molotra ao dia aok'izay ary tandremy fa tsy tia hita antoy antsony ary raha mbola mamerina antoy ireny ianao dia hotoriako any amin'ny lehibe azonao zany eny dokotera zaho mivoaka ny sarina resy dokotera John ka ahoana ny fijerinao azy ireny ta hoe jereko zao e jereo tsara ve jereo ay ahoana tena tsara jereo fa toren'olon-droa mpifankatiavinao masinina fanambadiana tany am-piangonana indray zazy dokotera zany tokoa ka tena hainao tsara le fihetsika ilayntsika anaovana ny mission ke tena hainao mihitsy ianao koa aloha ny tena nahinaka ny sary dia ahoana amin'izay zany mipaika manaraka zao aleo amin'izay ho anahy sisa ny ataonao fotsiny dia tokony ho taony mandrakariva manoloana n'izay zavatra mety miseho tsy taitaitra ary tsy matahotra ihany koa zay eny ary fa aleo aloha zany dia hamonjy ny asako amin'izay fa permanence mantsy zao ataondro zao eny ary dia eto ny fotoana farany eo antsika amin'izao fiainanao voalohany zao satria anainga amin'ny taxi borosy mihazo amin'ny vila ny eo amin'ny 3 tolakandro dia mirary soanao tody tsara ny Antananarivo aho zany ary mbola manantena ny fankahita aminao ihany koa indray andro any za koa toraka izany rianitra ary aleo aloha asiana bizo zao fisarana zao na dia hoe nitetika niraisana ihany azako marina tokoa zany ry Tsoary Tsoary tonga soa ianao misaotra fa manahoana aloha arina vaovao nentinao avy tany Toliary tany salama tsara lalia ny vaovao indray bobaka beka sao dia tianao ary fa nanango baovonga eny nalehako tany tena marina aloha izany fa mbola andalany ampiasana nga ianao zao tena mbola andalany tokoa ka satria misy vaovao tokony alefa any amin'ny vaovao tselatra ny tolakandro mantsy aty amiko aty sady mbola tia koa ny reportage karaha izany dia aleoko ampitondrana anao ty diskety misy oroana tsara sy feona lainay tany mampasoty ary anatitra nyity fotsiny mantsy no alehako any tsy maninona fa aleo entoko ary misaotra ry Tsoary fa zao kory lalia ahoana izay manam-potoana ianao anamiko ve nao raha riva ohatra hoe any amin'ny restaurant na any amin'izay toerana mety aminao fa inona indray no tiany Tsoary eona anamiko misy zavatra tiako ampahafantarina anao sy olazaina amin'olona lia mikasika ny dokotera John Fofombadinao John Fofombadiko eno resaka lava tsy mahazo rotorotony zany lalia raha manam-potoana ianao dia ome ora Tsoary fa manina nefa raha lasainao zao zany vaovao zany mbola maika ary lalia eny ary afaka rariva nkaiza mety aminao ianantsika zay mety aminao ka aleo ary fa alaiko amin'ny fiarany aminareo ianao dia ho teo sy aleantsika eny ary dia aleo andefa rarivo zany andao ary Tsoary resakinona marina ary zany tiany Tsoary ho resahana amiko zany mikasika ny John Fofombadiko no fa nga izy nahita ny John tany amin'ny toronena lehany tany ary sao dia mbola andrepirepy sy retirety amiko toy ny teo alohandray ary Tsoary orera-pony eo ianao ry Tsoary raha zany no antondianao fa lalindray dia vehivavy mitana ny teny nomeno any olon-tiny ny olon-kafany hoe tsy maty amikazo tokana na mifindra tsero fa ny akosa dia John tokana ihana ny mandra-piala ny fofonaiko sady tiako John ny tiako
Fa resakina marina ho ary Joary tiana nasanao aty amin'ny restaurant ty a. Mino aho fa tena zava-dehibe ny resaka ambaranao amiko fa tsy sanatria zavatra tsy misy fotony sy mandany andro fotsiny a. Raha tsy zava-dehibe ve ny resaka toko aminao dia anasanao aty amin'ny restaurant Joary Lalia. Tena zava-dehibe amin'ny fiainanao mihitsy le izy. Ka ento ary zato izy sady efa liana te andre ny sofiko. Lalia, tena te mijonona iny mihitsy tokoa moa ianao. Joary a, fa inona no anton'izany fanontaniana hafahafapetraka ao amiko izany ka? Tsy fanontaniana hafahafa mihitsy izany ry Lalia, fa tena fanontaniana mitombona. Dia tokony hovalianao ampahatsorana koa raha te hoe ahafantatra ny vaovao ianao. Joary a, fantatrao fa tia John. Ary matoa izy ndroso tamin'ireny dinganireny a, dia tia izy izay. Ary fantatrao tsara ne izany. Ka tsy hitako mihitsy ametranao an'izany fanontaniana izany ihany koa. Dia izao indray ary, dokotera John ve tena tianao? Tena tiako izy ry Joary a. Ary porofony fifankatiavanay dia afaka volana vitsivitsy dia aroso ny raharanay. Ny soratra sy ny mariazy izany. Ka voafitako John ianao e. Raha ianao dia keko fa tia azy marina tokoa fa izy kosa sady tsy tianao tsy manam-pitiavana anao ary mbola manosonosy anao ihany koa. Zany e. Fa inona marina ny tianao atongavana ry Joary a? Ny ampisaraka amin'ny vadiko. Tsy misy raha izany. Ary orera-pona eo ianao raha izany ny ao an-tsainao sy ny tetika hoentinao ambabona ny foko. Tsy mahasaraka amin'ny John izany ianao. Ninona filazanao? Ninona? Azonao izany? Moramora ihany ianao ry Lalia. Mbola tsy tapitra akory ny fanazavako dia miakatra afo ianao. Sady za konge tsy miteny hoe misarana reo na hoe anan-kevitra ampisaraka anareo izany. Asa. Efa iny ny tianao dia nanaiky ny safidinao saingy no marina tsy ambaravanao ny tolo eloko amin'ny baribarika. Indro misy sarin'olondro mifampisafosafo mifampisafononoka tampitiavana teny amoron-dranomasina. Sendra tazako izy reto ary dia nanaitra ny masoko dia nalaiko. Fa sarin'izy reto? Indro e, iny raisy dia dinio tsara ary fataro hoe izy ary ireo mpifankatia ireo. Io e jereo. Dray rery lanitra io. Fa toa ijonona sy dokotera hianitra mifanoroka. Mpandainga tsy vanina. Oe, marina raha tsy torany ty marina. Tena torany Lalia. Dia ataoko ahoana re? So dia mba endrik'olona mitovy fotsiny ndre izany anaka fa mba sainy sidinio tsara aloha izay tokony atao mialohan'ny andraisanao fanapahan-kevitra. Tsiry papa. Tena ijonona mihitsy tovolahy amin'ny sary io. Dinio tsara aloha Ary ilay tovovavy mpitsabo-panampy azy atao hoe anitra kosa io tovovavy mifanoroka tamin'io. Ary tamin'izaho mipetraka tany amin'ireny anery papa, efa nahatsikaritra fihetsika hafahafa nataony io vehivavy io ahy. Izany ve anaka? Ary efa nampitandrina ny John koa nefa dia izao ny hafarany. Tsy nampoziko John navita namitaka toy izao ry papa. Tena lalina tokoa izany anaka. Tovolahy toa amin'ny John ve no mahavita manao izao fihetsika tsy mampina toy izao hoe? Izy izay tovolahy no heveriko fa nitoeran'ny fahendrena sy ny fanajana satria olona tena manam-pahaizana ambony. Aika saka manafika io le dala. Very ary papa. Mipotika ny fiainako e. Ary inona tsy moa no tokony havelomako eto amin'ity tany ity e. Aza miteny an'izany ianao anaka. Ny olona no heveriko fa ny mihasambaranao aho. Indry izy efa nahavita namadika. Tsy le anako. Aza miteny an'izany ianao. Aza malaky mamofo toy izao aloha ianao hoe ny tokony ataontsika aloha dia ny manatonaingana ny John ary manontany azy izay antony nahatonga azy ianao n'izao zavatra izao. Tsiry papa. Tsy mila manontany na manadiady na miaona amin'ny John intsony aho. Ampy any fahitako an'io sary io. Lehilahy tsy vanina sy mpamitako John sady mpandainga. Zao ve ny hoe tia ary tsy vadika amiko mandra-piala amin'ny fofonaiko. Zao ary tsy mbola malaza akory ny dravina ninanana dia efa zao no natao. Tsy napoiziko e. Raha napoiziko toy izao ny fisotro ny tantara. Naleko tsy ny tia akory ry papa. Lalia,
Lali, avy alozany zanako izany. Avy anaka, tena mbola mafana loatra ny fonao e. Ty aloha ty ranom-boankazo mangatsiaka ty dia mba mitontono kely ny fonao e. Dia andao zany zanako izany etiko mitsangatsangana amin'ny fiara ivelona Antananarivo aloha mba hampisinda kely ny vesatra mahazo anao. Andao moa e. Tsy hoany ary papa. Andao moa anako. Aleo aitsanina ihany atao ny efitranoko ato. Sady mbola marary loatra ny voka tsy manana iro entina mivoaka any aho. Eny tsapako izany. Tsy mety amiko mihitsy ny anaka ny mipetrapetraka amin'izao zavatra mazonao izao e. Ary tsarovy amin'ny ora mangidy toy izao mihitsy no ilanin'ny zanaka ny fanampian'ny ray aman-dreny. Sady atahorako anao zavatra tsy voahevitra amin'ny tenanao ianao anaka ka tena tsy tiako ilozana ny zanako. Aza matahotra ianao ry papa fa tsy eritreritra zavatra tsy amin'ny tenako aho. Sanatria izany na dia mangidy sy mafaitra amiko azy izao fahatsopana tenan'izao. Tsy maintsy ho zakaiko ary izaka ny ampitony tena foana. Ny angaviako amin'ny papa fotsiny dia aleo aho irery. Eny ary anaka fa andeha ary izay aloha ny sitraka ao dia mba mivavaha any amin'Andriamanitra ary akino amin'ny tombo izay mahazo anao fa izy mahay manova ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao e. Misaotra ry papa. Dia toy izany ny zava-misy eo amin'ny ankizy raha mary maharary fony zanako nataony zanakao. Randretsa, sao dia mba sarin'olona sendra mitovy fotsiny re izany. Ijaonina ve dia havitany ianao an'izany? Hoy ianao? Fantatro loatra ny raha ny toetrany zanako iny e. Araky ny tenin'ny Lalira mary dia tena sarin'ny Jaona mihitsy le sary. Le tovavy mpitsabo mpanampy azy izany mihitsy no le tovavy nampirafesiny an-janako e. Izany atao hoe hiantso izany ka. Dokotera Hiantra? Asa. Fantatro tsara tovavy io e. Ary efa haiko ihany koa ny fanadalany an Jaona. Nefa ny vavan'ny Jaona mihitsy angeny no efa nilaza fa tsy tiany kory ny tovavy io e. Tsy tia mivava sy eo masonao nefa dia mifankatia any an-tany lavitra any. Mihevitra mantsy ny adala fa tsy hita izay ataony any. Tsy fantany anga fa mpamosavy mandeha alina aza raha matoty misy mahita. Tsy mety mino ny saiko Randretsa hoe Jaona mahavita izany. Ka nosombain'ny zanako raha maro ny fony zanako ary tena maro elo mafy mihitsy any amin'ny mahazo azy eo. Randretsa, maninona aloha raha mba mamotipotitra kaiky any Jaona isika e, fa tsy maika dia tonga ny andray fanapa-kevitra ny hoe hisaraka izany. Ka tsy fantatra tokoa mantsy ny toetrany Lalira iny raha mary miteny an'izany ianao ny azy rehefa tia dia tia ary rehefa mandray fanapa-kevitra hoe tapahana dia tapaka tokoa zay. Randretsa, tsy milamina ny amin'izany mihitsy ny saiko e, fa aleo mihitsy aloha hidina ny tolera raha pitso maraina dia anontaniako azy ny mikasika an'izany. Asanao aloko oreraka sy ho lany fotoana ny fotsiny ianao raha izany raha mary fa hono eka satria efa nalefa ny Lalita tamin'ny mailaka ny fanapahakeviny sy ny fanapahany fankatiavana izy Jaona izay ihany. Tsy marahana izany Randretsa, tsy maintsy midina ny tolera ary tsy maintsy fantatro ny mikasika an'izao toe-javatra izao. Ataovy izay ataonao aniko. Ahoana marina raha nikasika an'izao e. Maninona ary? Manany ihany ve Lalisa manao vazivazy? Inona ny dikan'ity taratasina lefa ny tamin'ny mailaka ity? Milaza fa hoe tapaka hatreo ny fankatiavanay. Sady toa teny feno ahatezerana daholo iny voasoratra ato e. Tena aleo mihitsy aloha rangahy hiantso azy amin'ny telefonina fa tena misy zavatra ohatrany tsy mazava mihitsy izao. Ary ahoana koa ary izany? Toa misaonina fotsiny fa tsy misy mandray. Zay koa senika. Allo? Allo? Ny fofombadika malala ve izao? Inona indray no mbola iantsonao ahy e? Tsy voarainao nga ny taratasy nosoratako anao? Fa inona marina nefa no anton'ireny taratasina alefanao reny e? Ary nahoana moa ianao manao sangratsy toy ireny? Sangratsy ahoana ry Jaona? Everinao fa na dia aty tany lavitra aty ary dia tsy alalany ataonao. Ary tsy hosaninao ilay fitenenana manao hoe ny mpamosavy mandeha alina aza misy mahita. Dia izy fanantenana taminao Every fa mba tovolahy endry somontina ary manam-pahaizana ianao kanjo lehilahy joko tsirika mahasambo kary saka manafika io. Lalia,
fa inona daholo ny aton'izao hoe ary inona no mampitomany anao? Inona ny zavatra nataoko ka nampalahelo anao e? Aza moto mahay me tsara velatsy amiko eo amin'ny telefona eo ianao John. Maharikoriko ana ny mihainy feonao aza. Lehilahy tsy vanina, mpamitaka, ratsy fitondran-tena. Ary manomboka sao dia aza miantsoantsona amin'ny tady ajony fa tsy mila lehilahy mpamitaka sy mpamadika. Tapaka ny amintsika, veloma ianao. Lalia, fa nahoana ianao manao an'izany e? Lalio a? Aloha, tena tapaka marina. Andriamanitro, fa dia inona marina reno anton'izao e? Inona no niseho tany Antananarivo tany ka nahatonga ny Lalia fofombadika anao indrindry? Fa nisy inona tany e? Tena mavesatra be izany lohako izany. Marina tsy fanina. Andriamanitro, fa maninona ahy e? Dokotera, le ranga ao amin'ny efitra faefatra amin'ny 20 ihany koa ange ka tamin'ny ora maraina vao tokony ho tsondrominy. Nefa toa tazako nitondra seringy avy mivoaka avy tao aminy ianao. Nefa vao amin'ny 7 ora alina ange izao. Ohatray, tena marina tokoa izany. Fa misy olana ve? Inona mampiasa sainanao e? Andao aloha iary hijeren'le ranga nitsondromiko antsika sy ianao dia ho tantaraka anao aveo ny problema mamenzady amiko. Andao ary. Mandrosoa e. Manao ny Lalia? Manao ny Joary. Ary inona nataonao aty amin'izao oro izao ry Joary? Naheno tamin'ny rainao aho hoe marary ety an-trano anao dia tonga ahy hitsidika anaoko. Sotranao ary Joary nahatsiaro ahy. Nefa maingavy anao ahy aloha andefa tsy mbola mila olona anakotaba mihitsy amin'izao oro izao. Miala tsiny. Lalia, eny e, fantatro fa malahelo ianao ary maratra ny fonao vokatry ny fitaka nataon'ny John anao. Nefa aza mora mitanondrika e. Mbola eto avonina nasitrana ny latraponao ka hanome fahasambarana feno anao. Lalia, tsaro fa mbola tsy niova ny fitiavako anao. Adonao John lehilahy mpamitaka sy tsy nahatana ny teniny mihitsy. Efa eto sady tena tianao no hanome hasambarana ho anao amin'ny androm-piainanao rehetra. Dia miandry ny vali tena efa any aminao ary afako. Joary a. Ahoana kiry malala? Ento ny teninao fa vonina iananao ahy. Vita ve ny resaka tianao atao amiko? Zany ny etaitapoko ry Lalia. Ary tena marina daholo ny voalazako anao fa tsy misy fitako ohatran'ny any John nampandainga. Ay, miangavy anao ary Joary andeha amin'izay fa tsy mbola mila korotana. Dia ahoana nefa le vali teninao ka? Tsy ketsy akory ny fitiavako ry Joary ka mahazo afindra amin'izay toerana tiana ambolena azy a. Ary tsy mifanolokolona na fitiavana avatapoko mihitsy mahafoana ny ratrapoko. Tena mbola tsy fantatrao marina angamba ny mahazo ary Joary a. Ary mbola tsy hainao izany hoe raiko piti amin'ny olona raika hoe ny fitahana toa azo. Eny e, fantatro tsara ny lanjan'izany hoe raiko piti amin'ny olona ray izany ry Lalia. Ohatran'izao mahazo aminao izao konge. Joary a. Reraka be ny foko sy ny saiko mena an'izato rediredinao. Raha manam-pitiavana anao ahy dia efa ela ny tianao ka miangavy anao ahy hajaho ny safidiko. Mila fanginana. Eny ary Lalia, anaja ny safidinao tokoa ary angina ka tsy lobava intsony. Fantatro mantsy fa tsy anaiky ny fitiavako mihitsy ianao ninona nataoko aminao ka aleo ary andeha dia mirary soa anao ahita fitonoim-po amin'izao mahazo anao izao. Velomy Lalia. Velomy Joary.
inona indray moa izany dokotera ny tokony isanao aloha amin'izany efa tsy tianao nge izany izy matomana ho an'izany sy mandray an'izao fanapa-kevitra izao ary mino ary hafa efa manan'olo tiana hafa mihitsy izy ny solon'ny toeranao. Tsy mino an'izany voalazanao izany ary maty mizely anitra. Tsy laly mihitsy no anana an'izany toetra hoe an'olo ny toerako an'olo-kafo izany. Ka inona ary no mahatonga azy ianao an'izany? Tena mino marimarina ary anitra fa misy zavatra hafahafa miseho mihitsy any andrenivohitra any ary izay no mahatonga ny lalify fombadiko anao an'ireny. Tena mino afa le tetika nataona izy tsy ho ary mikasika an'ilay sary no anton'izao rehetra izao. Ary aleo ary arotiko amin'izao mitetika farany mety amotrinako ny fony-mba ho ahy. Ka zavatra hafa hafinina nefa ozy izy ianao ary no niseho Ka izay mihitsy anginy tsy haiko nefa mila fantariko. Amin'ny fomba ahoana nefa ny ahafantaran'ny dokotera n'izany? Hiakatra faran'izay angana any andrenivohitra ara-pitso. Maraina ihany dia mainga raha misy fiaramanidina mampiteo Antananarivo mandeha makany. Fiaramanidina mihitsy no andehanako Dia ahoana nefa ny asan'ny dokotera aty raha andeha hiakatra any andrenivohitra dokotera? Tsy misy adiny amiko izany ry maty mizely anitra. Ny zava-dehibe amiko aloha izao dia ny fitsaboako ny fiainam-pitiavako izay tena manakorotana ny zanaka atodohako amin'izao fotoana izao. Ka efa tsy tianao nge ho izy izany matomana ho an'izao aminao ho reraka sy arary fofotsiny ao ianao hoy aho tsy aleonao ve mamboly fitiavana vaovao amiko sady mino afa ho sambatra kokoa ianao raha mity satria nge za efa ela ny tianao dokotera sady tena tia tsy mba tsapanao amin'ny fihetsiko ve izany sa varim-bariny lavitra dokotera keliko tsy mahita izay tena tia ao ambany masony. Marikoriko avy petsopetso ny vavanao. Vehivavy kely saina azy. Efa izao ve ny mahazo dia mbola zany ihany no ataonao anararotana ny fahavazako Ka fitiavako anao nge no anehoako an'izany dokotera nefa ve dia tena maina no asitrinao ny fitiavako Tsy mila anao ary le vehivavy adaly ty tsy mila. Azonao zany andray kosa anody anao izao fitiavako ifikifika ao izao. Dia inona loatra rehetra izao no nanesika anao hiaraka amin'iny tovovavy tsy misy ilana azy iny ary tsy fanoteneniko koa ve ianao hoe mitandrema amin'iny fa mety hamotika amin'ny fiainam-pitiavanao Sao hitanao izao tsara ny vokany. Tsy rineny tsy niaraka tamin'ny andro izany ary tsy nieritreritra niaraka aminy mihitsy. Aza mandainga ianao ry John. Mana-porofo amin'izany mihitsy ange Lali ary tsy azonao elana izany. Fa inona nefa izany porofo izany amin'iny Ny sarinao mifanoroka amin'ny hantra no any ampelantanany. Ary izany no ilazako aminao hoe na niezaka hanafina sy andainga azy ianao tsy hisy vidiny eo anatrehany intsony fa vao maika aza ampitombo ny fahatezerany aminao izany. Efa miteny aminao ary niny fa tsy misy an'izany ary sahako izingiziny eto anatrehanao mihitsy izany. Ka raha tsy misy an'izany ary dia sariniza no mifanoroka tamin'iny tovovavy iny izay any aminy any. Dia tsy haiko na zazy gaga sy zendana na eno an'izany amin'izao ka. Ary aleo mihitsy aloha any amin'ny Lali hanamarina an'izany sy fanazava aminy. Raha izao anao anaka tsy dia mitetateta makany mihitsy aloha raha amin'izao. Azo vavaratsy sy rokalika any ianao. Mbola tena ao anatin'ny fahatezerana ange izy any Tsy rineny efa miteny aminao fa mila miaona aminy indrindra moa tsy tantiko ny sainao hoe voan'ny ratraponony tsy marina izy. Tiako ampahafantarina azy fa izy ihany no tiako mandra-piala ny fofonaiko ary tsy nanitsakitsaka azy tamina tovovavy hafa mihitsy sady tsy nieritreritra ny anao an'izany Dia ahoana ry izany ny asanao Izay aloha fa ilozako neny tsy maintsy miaona amin'ny fofombadiko Eny ary anaka mitsodrana anao dia mba mahita ny rariny misaotra ry neny Ahoana marina ary izany iza no tena mandainga i John sa Lali toa ohatran'ny mankarary an-doha koa izy izany ka. Maninona ary Lali no mamoahy sa efa fantany hoe izany mandondona tao ambaravarana na koa ny reny izay sy papahany resaka atao an-dala tsara. Tsy maintsy miaona aminao ary Lali na dia toy inona hevitra tsy hamelanao
aleo raha ngatondoniko ihany sao dia resy ny toromaso izy ka tsy mahary ny tondonako teo a. Iza ndray ary zao mandondonao zao efa nyteneniko koa papa mba tsy hampiditra olona ty amiko aty dia mbola sa ve papa kosa mitady aleloha voaiko fa mety papa kosa angamizao ka. Oay fa toa hijonona Lali, hitako ihany ianao marina. fa inona ihany mbola ataonao aty? Tsy voarainao nga ny taratasy nalefako? Ka ny fahitako amin'ity taratasy alefanao aty mihitsy ny ery Lali no anto zao nahatongavako tampotampoko zao e. Tsy mila fiaolana aminao tsony ary Jona. Ampiasa iny rahantsika izay. Tsy mila lehilahy mpandanga sy mpamitaka. Lehilahy tsy vanina raha ianao. Ndratrano ny foko. Fa inona daholo no anton'izao ry Lali nandanga sy namitaka anao aona fa tsy azoko mihitsy. Aza moty mety tsara vela ty eo ianao ry le mpampirafy sy mpanitsakitsabady ty mbola voadingana ray iny ve ny vita dia efa reny sady ny ataonao tsy nampoiziko. Miveriko fa mba lehilahy manam-panasa ato ianao. Hay moa ka ambody mitafy hoditsanak'ondry. Lali mifona ary milela-paladia aminao ry ahy. Lazao amiko izay natao ka hoe nampalahelo anao. Lazao ry inona ka ny hadisoana vitako? Dia izany indray mbola notaninao. Maharikoriko azy sady fomba fiainanao. Tsy mba mifona noho ny hadisoana vita fa dia mbola mety tsara vela tsy eo ihany. Tsy ilaiko na dia ny mahita anao ary ka lasa ianao mandeha any fa tsy mila tsony tsy misy ary Lali na dia hosoroanao amin'ny lapelina sy angalanao polisy aza. Raha tsy fantatro tanteraka ny anton'izao fisaran'izao moa tsy fantatro fa na dia ny asako aza nataoko sorona no izao ataonao izao. Ny asanao nataonao sorona no tany sainao fa ny fokopotika sy maratra no nataonao tsy mba neverinao akory. Ka efa ningavy ianao any ahy hoe inona nataoko anao raha misy fahadisoana vitako. Omem-porofa fa hifonako sy lelafako ny faladianao zany raha misy. Ay, tsy haiko ny eloka vitanao ianao zany raha tsy asehoko anao mporofo. Andrasoary. Indro, jereo. Sarin'izy ireo mifanoroka sy mifamiandreo. Fa ahoana fa nahoana ianao tsy mahateny mazava izao fa tratra tamin'ny porofo mitohaka amin'ny tendanao ianao ka tsy hitanao tsony izay lainga hoentinao hanafianana ny eloka vitanao. Ny hevitra mantsy ianao fa tsy ho tratra ny aloka. Nefa dia tratra ny aloko ianao izao. Ary tsy fantatrao fa na ny mpamosavy mandeha laza misy ka tsotra sy mazava ny teniko aminao hoe tsy mila olona mpandanga sy mpiatsara vela ty ka voany manomboka hatreto ny amintsika. Hitanao tsara io ny tokony ambaravarana. Hitanao tsara io. Zory ny lalanao ndray matoa fa tsy anjarantsika angamba ny araka. Tsiry Lali tsy misaraka izany tsika. Fitaka sy fandrika ary sotasota hoentina hanapotehana amin'ny fitiavantsika izao. Ka mbola sahanao lavana ihany ary ve fa tsy hainao sy dokotera ihany ireo mifanoroka amin'ny sary ireo Eny ekeko fa izay tokoa ireo. Saingy mety eza kely ianao hiaino ny fanazavana mikasika ny fanoroana amin'ny sary io. Tsy mila fanazavana lainga avy aminao tsony ary tsona. Ampy ihany fahitana an'io sary io ary porofo tsy azonao lavina na ovinanao viana io. Eny ary aleo anjina rehefa tsy afaka ny hainao tsony ianao. Tsy hipetraka amin'izao anefa fa hitady ny porofo marina rehetra ary hanamarinako anao fa tsy nanitsakitsaka anao mihitsy ary tsy nandanga taminao na dia misy an'io sary nasehonao aho io aza. Ezaka hanome ny porofo marina anao ary amin'ny andro na ho rahalalàno ny tena marina dia tsy maninona fa vonina ny anaiky ny safidinao na tsy ho tia atsony azy ianao. Sao dia izao ihany ary neny dia aka ny anitra ny Tiliara. Iny ihany mantsy no fototry ny fikorontanana eto ary tsy maintsy tonga ko ty Antananarivo Rapitso dia ny Rapitso ihany eny. Fa ahoana tokoa anaka nefa no mikasika an'ilay sary tena sarinao sy dokotera ianitra tokoa ve ilay nifanoroka ary raha tsy mifankatia tokoa nareo dia inona anatin'ilay fanoroana dia taiza koa no nazahoany lalehan'ilay sary. Ny fahatongava mady mizely anitra Rapitso no amaly an'izany fanontaniana rehetra izany ry neny
aleo aloha anainga fa so tara fiara manidina amin'ny telo ora eo. Eny ary mirary soanao ary azadiny mihitsy ny mivalaka amin'Andriamanitra mahery mba amin'ny hery tanjaka ao anao etrehanao zao olana sedrainao zao. Misaotra ary ny eny Tena marina tokoa ve izany voalazanao izany dokotera? Oviana moa le fahita ny anitra nandainga taminao ny ary rehefa eny dia eny ary rehefa tsy dia tsy mba mahay mandainga ary anitra. Fa inona marina moa nefa izany sy nitiavany lalianao ka nanapahany fankatiavanareo? Tsy dia haiko loatra aloha fa raha araky ny voalaza indray dia tamin'izy namita fianarana tany ampitan-dranomasina hono dia nisy tovolahy zaza any niaraka taminy. Ary tonga eto Madagasikara io tovolahy io amin'izao fotoana izao. Tonga akazy sy angataka azy amin'irainy. Dia nanambady vazaha izany kiana? Ary araka hipetraka amin'ny any an-dafy izany? Izany tokoa aloha raha niresaka ny rainy tamiko Tena enjana indray izany fikaniny sipiny izany Dia inona moa izany dokotera fa dia napetrany tamin'ny ray sy valo izany ianao? Jona. Ahoana izay ry anitra? Dia tena mitovy amin'ny tiavanao any Lali tokoa ve nefa moa ny tiavanao asa dia atao fanarindry sy alahelo fotsiny. Tsy haiko mantsy raha fantatro tsara ny toetrako ry anitra. Rehefa tia dia tena tia, ary rehefa tsy tia dia mifanohatra amin'izany. Ka tokony atoky ahy ianao raha tena manam-pitiavana. Tsy efa fantatro amin'ny toetrako ve izany? Eny ary Jona, matoky ka hanaraka anao any an-drenivohitra. Sady efa ela koa nge ny tiavako anao Fantatra nefa ankehitriny fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Ka andeha ary Jona. Misaotra ry anitra malalako Ka miomana ary ianao fa zao arivo zao ihany tsika dia anange azo ny renivohitra Eny ary hiomana vetivety za. Tena tsy te iny mihitsy ny saiko hoe Jona le tena tiako sy nametrahako ny fitokisako ka nomeko ny foko sy ny fitiavako manontolo navita namadika sy nampiravy ahy. Niveriko fomba ho lehilahy endry sy manam-panahy nefa hay mitovy amin'ny lehilahy rehetra ihany. Indry sy ro Jona, dia nivitahanao ny foko ary nampitondrainao ratra tsy haisitranina. Ataoko ahoana ny hamafany fisiana ao am-poko. Tsy dia hisaraka aminao nefa tsy tiako ihany koa nisy ianao hoe tsy ho ariry ianao fa efa misarako amin'olon-kafa. Ary ny tena mankarary ny foko ihany koa dia ianao tsy mba mihaiky ny eloka vitanao fa dia miny manary tena na dia efa nahitana porofo mitoka amin'ny tendanao zao aza. Tena marary mafy ahy mihitsy amin'ny foko izany ka Jona. Nahoana ny ianao no tena vita namadika ahy Inona no tsy vitako taminao? Na hoe tsy misy aty amiko fa ny atsapazanao tany amin'ny tovovavy izay efa niteneniko anao iny. Nefa dia efa nafoiko anao hatramin'ny fahadiovako. Nefa dia izao ve ny setriny? Tsy rariny kosa ry Jona. Tsy rariny Tena mila maka ny foko mihitsy ty fahorian-janako tika. Nofitahan'ilay John-doza Jolambo mpanafika leminy zanako. Le tsy mety mahony tena mihitsy izy fa dia mitomany foana n'andro manalina. Aizako vo efatr'andro montsy zao nisy on'izao rahona mainty manalina ny fiainana zao nefa dia nahisy ady le zanako. Inona re no ataoko mba hampionina azy Aleo aloha tambatambazako amin'izay izy mba ho dia hamonjy ny efitranony ka. Fandefasany vinany eo amin'ny terasy eo manko amin'izao alina izao vao maika mameno ny alahelony ihany koa. Ndaso mihitsy aloha ka. Lalia eo. Ao anary papa. Avy anaka. Andao amin'izay anao androsany hatrany fa efa alina nge ny andro ny sakafonao koa efa mangatsika. Andao anaka. Tsy ahina anary papa. Lalia, arary nge ianao anaka tsy mety izao
efatry ny malangeno tsy nitelana dia rano mangatsiaka azy tsy inana ry ary papa fa velao amonjy ny efitraniko dia atory avizany zanako zany eny ary nefa izao kosa atsaro amin'izay ny alahelo sy ny ranomaso hoe akarary anao an'io ranomaso lava tsy misy farany io hoe aleo ry ary papa androtsaka ny ranomasoko mba hisaonako ny fitiavako izay nyfonony tsy mataotody so ngamba ny mety halaky ny fanadinoko azy fa inandray moa zany jona ny tokony mbola atsonsy ato izao ka motsy efa ampenseny nataony sy anjanako sakaiza manody raha ise tsy ho zaka ny se raha nitody ny fahorian-janako izay nampitondra ny se azy raha ny foko no ampatoko dia nitoriko tany amin'ny manam-pahefana mihitsy se saingy noho ny maha-olombelona amin'izay dia aleo ny rary no anafay anse zay ihany moramora ihany aloha anao ry papa ary aloha mba hanazavy moramora ahoany ary hanazava ino indray se ka sa mbola nadio teny eto amin'ny lohaketo ndraika tsy hoe anadio tena amin'ny tsy marina akory ry papa fa hitady ny marina na izany anareo dia tsy misy marina sy ho diso daholo manoloana zao toe-javatra misaviritaka eo aminay sy lala izao ankehitriny anefa dia misy porofo noentiko mba hanamarinantsika an'le sary voalazany lalika no hevery ny fanamadiako azy porofo tsy azoko ny teny sy lazainy toy izao ny fizotra ny tantara sy ny mikasika ny sary tonga any amin'ny lala iny ry papa ka mety izy ianao hiainao akely fotsiny ary avy eo dia andinika an'izay tokony ataontsika dia ahoana nefa ny tena enoko sy noho ny lalia zanako fa tena marina zany voalazany se zany fa tsy sanatrika tetika efa vao manse hoentiny sy anadio tena fotsiny zany tovavy entiny sy ao zany ka ny zavatra rehetra iseo sy ho lazainy tovavy io amin'ny fiaonantsika miaraka ao no anamarina na andiso an'izany voalazako zany eny ary manaiky ny teny sy indray ary aloha ary ezaka ny andresy lahatra ny zanako aloha mba hanaiky na anatrika io fiaonana io zina tsy misaotra ry papa lalia kalma tsara anao anaka fa efa reo ambavady reo ne olona efa reo zareo ary andeha ampandroso azy ireo vetivety aloha zany anaka fa izavo marina aloha ry zareo ory papa tsy haiko rehefa dia aleo aloha mpandrosony izy ireo dia hoeteo anako mandeha na ry papa fa ezaka notony ahy mandroso arinareo mandroso dia mandrosonareo dia mipetrapetra mazotoerana daholo ry tompoko misaotra ry papa jona fa ahoana izao fa tsy le fofombadinao ve ty atao trano hitondranao aty voalazanao ry maty mizely anitra ny fofombady tokoa hitanao maso ary tsy aiza kory tsika zao fa atao tranony jona so dia efa tsy rariny kosa zao ataonao asindraiko izao tsy vitan'izay fitahanao sy nampirafesinao fa dia mbola entinao aty hatramin'ny rahavavika moramora aloha ianao ry lalia moramora fa ho fantatro eto ny marina rehetra an'io ary ny fatona ampisaraka ny mpifankaty tsy mirarahany izany ary jona taperiko eto ny ainkela tsy vanina mpangala-patin'olona io lalia sady tsy vita ny mangalatra ny anjara-pitiavako ty mbola samanafika sy miantsy ady aty an-tranoko ihany koa lalia tsy ry anako mitony aloha ianao tsy tony ainkela tsy vany mihitsy ny foko ry papa azatazononao afa matiko eo tio an'io lalia iona motika ny fiainako iona andratra ny foko aoka ry sombonaiko aza manao toy izao anao fa mbola eo mpitadiavana ny marina ny tsika anako ary eto miala eto koa zary jona ka tsy te hijanona eto sady tsy toy izao ihany koa no nampanantenanao aho hoe hitondranao ataty hay ianao le lampandainga tsy vanina fa ianao vanina tsy miala eto zany ianao raha tsy aposaka ao anay rehetra eto daholo ny marina rehetra mikasika an'le sary nalainao pitaka sy atsokosoko tany tiliary iny fony ianao le laza fa hoe anamboatra ny vozon'akanjoko iny ay ve ka dia tetika efa voaomana ny nanaovanao an'ireny izao mikorotana ambony ambany ny fainanay noho ianao sy ny alitotsainao ihany ary nafoko hatramin'ny asako izao mipetrahanao dia tantaro sy azavao aminao avokoa ny tanjona rehetra tianao tongavana ka naka ny sary iny ary iza ny olona ny raitsykombakomba miaraka taminao tamin'ny sary iny tena mifona aminao dokotera mifony
ka tsy fonana angeny ilako fa fanazavany e. Ary atsaro ny ranomasy fa marikolikoana mijery anao azy. Ka tetika niraisana izy Joary amin'ny tehana ny fankatiavanareo no nakanay an'iny sary iny dokotera. Joary? Endry izy roa. Joary izy lazainao fa niray tetika taminao ka. I Joary le mpanao gazety eo amin'ny televiziona mpiara-miasa amin'ny Lalifo Fombadiko. Fa fantatrao nga Joary? Ary taiza ny fankalalanareo? Tany Toliary ny fankalalana izy Joary. Ary tamin'ny fotoana nanaovanay an'iny tetika iny ny onanay voalohany. Ary inona nefa nahatonga anareo hamotika ny tokantranonay e? Ary amin'ny fomba ahoana nahazahoanareo an'iny sary iny? Enoy tsara ary afa ho tataraiko e. Rehefa tafahoany zazy Joary ndray andro teny fampiresaka ary de toy izany ny fandeha Andrizy Menakavy a. Tena mifona ahy e. Nentiny fitidy izy toerana dia nahavita andreny. Mifona aminao aho dokotera. Menatra anao a. Menatra anareo rehetra. Ty lozanao ry anitra. Mifona marina. Ny fiainam-pitiavako mikorotana noho ianao. Ny asako ngamba mety ho afoky ihany koa noho ianao daholo nefa anao izany rehetrarehetra izany. Mifona re aho dokotera. Fony ianao vao nitory fitiavana any efa nampitandrina anao mba tsy hanaovanao zavatra tsy voahevitra fa mety hamotoza. Nefa te mbola nataonao ihany ka izao hitanao izao ny vokany. Tsy hainao nga fa afonginy fitiavana ka izay fatra-pilalao azy ihany mety may e. Na andoro ny manodidina azy. Ifonana re olona. Ifonany. Dia izay zany ny zava-misy marina ry izy Menakavy a. Niezaka nitadiny marina na dia tsy nientinenao azy nareo. Ka fantatrareo marina ankehitriny. Io tovavy io sy Joary ny fototr' izao fisavorovoroana izao. Ka asa na mbola anameloka hatrany ianareo na tsy. Indrindra moa ianao ry Lalifo Fombadiko. Nitady ty fa mijaly sy miasa saina nandritra izay fotoana niveranao hafa olon-doza sy mpamitaka anao reny. Mbola nihoatra zato hoe nilavitra noho izany fa horikorotsona malalako. Ary nahita n'iny sary ny meny Joary ahy iny aho. Tsy tantiko ary tsy zakako misaina hoe nampirafesana olo-kafa. Sady neveriko tena marina ireny sary hitako ireny dia saika isonana ho anao mandrakizay ny foko sy ny fitiavako. Ndry misaotra an'Andriamanitra randretsa fa mihavana sy mifankatia ihany ny zanantsika. Tena mampandrotra dranomasy tokoa na maro no mahita azy roa kely mikambana izao ndraika. Ary toy ny alana vesatra vato be ilay taonina ny vatako amin'izao marina mora matotiako. Dia sahala mihitsy sika roa izany randretsa. Tsy hitako mihitsy izay hoe anehoako ny hafaliako marina. Ka andeha efa mihena toa azy roa kely koa tsika roa lehibeko mifampizara faliany. Ny nomezako anao ary ny anao manomezana ao a. Ndao ary re randretsa. Izany ko. Andraisany hafaliany reto ato marina. Samy famihana na izy roa kely na izy roa lehibe. Hita mihitsy hoe samby fakatiry zareo. Ary ny iza no ifamihana amiko. Tsy tantoko mahita andreto ny famihana toy izao fa aleo andeha hitsaitsaika moramora ivoaka. Sady androsotra aingana hiala teto. Sady menatra andreto noho ny ady alako any koa ahy. Ary aleo ararotoko amin'izao ireo mbola mifamihana be izao. Malaky inga ndririkala fa so tazandreo ihany a. Ny farana teo Savorovorom-pitiavana nosoratany Randria Mampiavana Jean Denis. Nolalaovan'ny Vantsoa Eo ny mianjanirina Anjarliva ary faranandrasana niaraka tamin'ny Faly Rakoto ary Sinaizy. Tovorazana mamonjy no nandray feo Anjarliva nanatotosa.